Soma fa 5 ny volana marsa 2024 dia miraba atsika rehetra zay manaraka ity fandarina miara-manonja ity. Akasitraka indrindra satria dia amin'ny fofeny fitiavana no nandraisanay ireny antso sy afatra avy amintsika zay mpanaraka pakafy ny fandarana miara-manonja zay avokariny MBS fahita lavitra sy MBS radio ary ny radio Mada izany. Ka na aiza misy atsika na eto an-toerana satria dia fantatray fa misy ny mandray mivatana ity fandarana ity, misy mandray amin'ny alalan'ny famerenana ary eo ihany koa no manaraka izany amin'ny alalan'ny page Facebook sy ny YouTube zay arafitry ny teknisianina ny MBS dia arabaina ianareo indrindra ny avana any ampitan-dranomasina zay manaraka tsy tapaka ity fandarana ity dia anaovana kokoa ianareo zay manaraka izany fandarana izany. Ny indrindra tolorako kokoa voalohany isitraka zay any be masoandro any manaraka tsy tapaka ny fandarantsika ary manongila tsofina amin'izao fotoana izao ry madame no eny feferana eny Antongombato eny ihany koa misy namana mpanaraka ny fandarantsika eny Ambohimanatrika any Mahitsy daholo zany resahako zany commune Mahitsy district Nambohidratrimo. Ny eny Mananjara commune Ambanivohitra Mananjara io misy andro madame Luzety sy ny akamany dia anaovana kokoa ihany koa satria dia manaraka mivatana ny fandarantsika eny Andriambavilanitra no nometsika an'izay kokoa izay satria ianareo moa zany mandefa hafatra ty aminay sy miantso ny amin'ny mba aza dino zay de tolorana izany kokoa izany efa tao anatin'ny fandarantsika am'izao toandro izao arak'izany dia isaorana isika zay manongila tsofina hoy fa ny papita vaovao ihany koa de mahafinaritra zay alefa aty aminay ary de miara mitepo aminareo zay satria ny vaovao eo amin'ny lafiny tsy fandriampahalemana, ny vaovao amin'ny lafiny fampianarana, fanabeazana, ny vaovao amin'ny lafiny zavatra maro dia akasitrahanay feno de feno no fampitatsika ireny rehetrarehetra ireny de rariny sitsiny zany raha ohatra ka mampita izany vaovao ty aminay zany ianareo satria dia tahaka ny olopirenena rehetra te fantatra sy te halala ny zava-misy ainan'ny firenena de tahaka izany ohatra ny zavatra nitranga tany Toamasina omaly alina izay moa zany nanomboka ny alarobia ny toy omaly alakamisy de efa nahazo ny vaovao tany Toamasina satria reo namana sy fianakaviana ny toerana de tsy mitsahatra ny mampita vaovao ary rehefa mampita vaovao izy ireo de hoe tsisy ninina azonay atao mihitsy fa na de lay convertisseur kely mba nitazotazona aza onduleur marimarina kokoa mba nitazotazona an'lay courant ara de tsisy tsony fa lany tanteraka de ohatran'izany ordi portable zany zay mba nanatanterahany izy reny ny asany de lany tanteraka de voatery ny andro izany ny amin'ny fiverenany jiro hoe amin'ny firy no iverina de reo mpanao asa madinika zany tena voamafy reo mpanao volo reo satria fatatsika ngefa mafany any amin'ny faritra Atsinananosy iny de reo manao an'ilay asa mahazatra zay mampiasa congélateur de mivarotra kely amin'ireny clarinette, mivarotra glasy, reo manao poissonnerie sy ny sisa de nitsonika daholo ary nanimba ny entana zay nivarotany reo orinasa kely madinika kely zany rehetrarehetra zany eo amin'ny fitadiavam-bola ny tsirairay zany. Tahaka izany ihany koa ny fiatonana haritra teo amin'ireo mpampiasa jiro satria misy tena fotoana miantoka amin'ny herinaratra zany herinaratra moa marimarina kokoa fa tsy hoe mpampiasa jiro reo mampiasa herinaratra tahaka n'ireo mpanao soudure zany amin'ny alalan'ny ouvrage métallique reo taulier samihafa zay mampiasa eny antsefatsefany eny ny courant zany sy ireo tena anivon'ny cyber zany zay
miankina am'zany hoe électricité zany amin'ny alalan'ny courant samy hafa ihany ko zany de voaterina mpiantona zany ny asa mandrarany de mampalahelo zany satria aty amintsika moa zany marobe ny antso tonga taty amintsika ny amin'ny hoe nanomboka tamin'ny 7 ora maraina de tamin'ny 10 ora alina tany ho any niverina kely de avy eo niverina indray zany le délestage zany de tahak'izay ny zavatra ny ainana ny alakamisy raha sokady zany de hoe raha tao anatin'ny 420 ora de manodidididina 7 na 20 ora zany de délestage tao Tomasina. Nanontaniana moa zany satria tena nihidy vava ny jirama rehefa ny fanaretsaka tamin'ny vaovao samy hafa lay délestage tany Tomasina fa rehefa nisy nanomboka zany fihetsehan'ny olom-pirenena de nandefa tamin'ireo tambajotra sosialy ny olom-pirenena zany ny amin'ny hoe leo délestage tena mitaky ny famerenana ny jiro ary tsy rary ny fihetsika ataon'ny jirama dia nanomboka ny azira manoloana izany ny orinasa jiro samy malagasy tao Tomasina de nanomboka nisy fanazavana ihany tamin'ny alalany fanambarana izay nataon'izy ireo ny amin'ny hoe tena olana eo amin'ny famatsiana solika zany eo amin'ny filoha no tena olana ho an'ny orinasa jirama de mivoaka ihany moa zany rehetrarehetra izany hoe io ny olana io zany fa taorianan'izany dia nisy trangan-javatra nisy eo zany nanomboka omaly après midi ary indrindrandrindra rehefa nanomboka maizina iny zany ny andro tao Tamatavy de niboaka tetỳ ivelany tetỳ Andakoro zany tetỳ Anarabe ireo vahoaka tany Tomasina de nanomboka teny Ambolo-madinika teny Mangarivotra ny toy ny odina teny Mangarano avy eo ny hazo any Ankiriry raha sy diso tany Valpinson ihany ko fariparitra samy hafa teny saika nisy nivoaka de tamin'ny fariparitra manodidididina zany asa Tatanambao ve nisy an'izay ihany ko dia nampiseho ny fahatezerany zany ny fokon'olona satria tena ny jirama tsy mandefotra mihitsiny amin'ny fandoavana facture raha sendra misy ny fahatarana facture fa eo amin'ilay hoe fanonerana ny fahampotehana dia tsy misy anefa zay zany lafin-javatra zany anisan'ny mahasoreny satria efa manana an'izay hoe manque à gagner zany na hoe vola tokony hiditra amin'ilay jiro na herinaratra ny vahoaka amin'ireo orinasa madinika kanefa dia tsy misy ilay herinaratra ambony ny fahampotehana fitaovana maro samy hafa ihany koa zany de tsisy afaka manonitra an'ireny hatramin'izay tsy manonitra an'ireny mihitsy ny anivon'ny orinasa jirama zany rehefa misy n'izany fiakarana sy fidina le tension ary rehefa misy ihany koa zany le hoe vola tokony hiditra zany nge perte économique daholo zany ho an'ny isam-batan'olona satria tokony hanao ny asa andavanandro fiariny lay vahoaka kanefa noho ny olana eo amin'ny herinaratra de mazava ho azy zany tsy afaka manatanteraka an'izay asa an'izay de mitazapotsiny tsy manakambara manoloana an'izany ny vahoaka zany inona moa ny atao tsisy ninina azo atao zany rehetrarehetra izany fa de mangina fotsiny ny vahoaka malagasy zay nge ny ilana n'le hoe zony mpanjify ka na le mpiaro ny zony mpanjify raha voapaingotra amina adevitra hafa indray any amponjany de sanganehany eo anatrehan'izany ny vahoaka malagasy ya de tany Tomasina tany zao sary hitatsika alefa ny namana faly raha mananarivo izao ny amin'ny fitokonana zany de nandrehatrafo Tanarabe zany ny vahoaka ny Tomasina zany moa niezaka mifandray tamin'ireo fianakaviana zany tamin'ireo namana any an-tanàna zany amin'ny hoe fa inona eky izy de hoe tena efa tsy diny efa mafy loatra lay délestage mba mivoaka ao anatin'ny fahanginana lay vahoaka ny Tomasina ahafahany tompona andraikitra mandray andraikitra manoloana izany de ny sesisesy zany omaly ny bomba na lacrymogène io na sourdissante de nisy ihany koa raha ny fantatra zany fisamborana
ny antony moa zany raha ny fiparitaham-baovao maro samihafa de hoe ialana zany am'izay mety ho fanararaotana rehefa misy fietsehana tahaka izany fa na izany na tsy zany tany am'ireo faritra zay nampirehatra izay afo izay tamoron-dalana na tanaty lalana zany na tanarabe zany tamin'ny alalan'ny pneu na boritra na kakazo maro samihafa dia nalaky ny verina ny jiro tamin'izy ireny na tany Kiriry zany na tany Mangarano na tany Molomadinika na tany Vereri sy ny faritra samihafa na ny didididina teo zany de zay ny tranga fa hatrany amin'ny tamin'ny 1 sy 12 alina tanany mbola misy tsy miverina ny jiro fa rehefa nihetsika zany le vahoaka de nalaky namoaka fanambarana ny teo anivon'ny gouvernorat ihany ko tao amin'ny faritra Atsinanana namoaka fanambarana hoe aoko tsy kotony fa efa miezaka manao ny famerenana ny orinasa Jirama tena mikiropaka zany reo tompon'andraikitra na autorité any toerana zany satria de fantatra zany fahatezeram-bahoaka amin'ny jiro zany tamin'ny valomarsa any de tany Tomasina ny nakalazany tamin'ny fomba ofisialy ny andro ny vehivavy andro raisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy rehefa miresaka faritany Tomasina de voray eo anatin'izany na Atsinanana na Analanjirofo de hoy ny havana sy nyreo namana samihafa hoe tadiany tamin'ireny fety reny de lamina tsara ny jiro tsisy an'izany délestage zany ary raisina tsara tao anatin'ny fahadiovana ny tanàna nambamboarina ny tanàna tapitapenana ny lalana ndrovidrofina ny fako ny rano miangona somary nambamboarina ny jiro nandeha araky ny tokony ho izy ihany fa rehefa tsy misy fety zany ao atoerana de lasa fahirany le vahoaka sy lay fiariny zay le mahasorena sy manahirina anatin'le raharaha zany hoe ay ny manaja mpitondra fanjakana fa ho an'le vahoaka zay hoe tena manao ny asa fiarina manodina ny fanjakana satria raha tsy misy anie ny etre avy any am'ireny olom-pirenena ireny dia tsy miodina ny raharaha-pirenena satria ny etra mitambatambatra no manodina ny vola ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana de reny etra reny zany raha ny tokony ho izy zany reny vola miodina avy any amin'ny vahoaka ireny de tokony hiverina any amin'ny vahoaka satria ao anatina hoe service public manome zay zavatra mahafinaritra amin'ny tokony hositrahan'ny vahoaka herinaratra no andraikitra ny fitondram-panjakana de zay ndraindray no hanadisotsika an'le olona hoe de tena tsisy idiranay zany politika zany makaleo zany politika zany aleo an'ny mpanao politika zany fa io politika io tompoko no mahatonga anao tsy mahazo herinaratra satria ataon'le mpitondra fanjakana lay tsy de hivakianao aloha zavatra ataony amin'ny fomba hitantanany tsy mahomby azy lay orinasa Jirama ampetrany sy ametrahany olona zay tsy mahomby hitatana an'le orinasa Jirama de io izy hitatsika zay nyainina tany Tomasina reny tany Antsohy tany Sambava sy ny sisa ihany koa de menomenina tamin'ny délestage zay tena hoe nanjaiky de nanjaiky mihitsy tany am'ireny faritra maro samihafa ireny fa Tomasina moa zany sa de naneo an'izany hevitra maro samihafa izany misy afatra ty voaraiko de ho atsika namana mpanao gazety zany zay miparitaka any mba tadiavy kely ty information ty ry zalahy fa misy anty vaovao ty voaraitsika tsy fantatro inona ny dikan'ity vaovao ty aloha zany fa mba jerevana kely ty vaovao ty vetivety ho atsika asa mpiasan'ny samby va zany de maninona mitsivalana ve ny ampivoan-dalana ery amin'ny Arevatsoa baka ordure zany zay lalana miakatra ho any Mahazo iny raha afaka misy manao recoupement zay misy vaovao ihany na lefa mifaly ty aty amiko ty tsy fantako ty fa tsy voavako le izy faly de manomboka tady voavako le izy faly inona zavatra mitranga tsy fantatsika le izy faly fa misy vidéo ato hoe ho an'izay ho an'ny Mahazo zany de mitadiava lalana fa tsisy lalana zany de ty misy andian'olona manosika baka ordure androany ve faly azafady raha spikena le vidéo faly de ndao piketsika vetivetika zany avy ao am'ilay vondrona fifamoivozana eto Madagasikara ary mifanojo le satria misy mandefa message avy aty amiko zany ny amin'ny hoe misy manatsivalana baka ordure zany etsy
mivatsoa, ny atao hoe vatsoa moa zany misy lalana zany aty ambota ambany zany le hiakatra ho any mahazo iny zany de hoe aty ambany. Io le vidéo zay mipika antsika tamin'ny Facebook le izy de teo zany le bac ordure iny le midiny zany alohany atongavany eo am'le are de ohatry misy manosika le izy de ho atosika hoeny ampovoan-dalana ve iny bac ordure iny de menjera mifako de tapitra eo le vidéo zany tsy fantatsika inona dikan'ity zany fa zao ny zava-misy raha tsy diso tsy azoko le izy tsy azoko satria raha tsy diso tokony hoe efo tapitra le 10 andro men'ny filohan'ny repoblika zany tokony hanadiovana ny tanàna le fako be miavosa de nomena mission le PDS hanala fako ngiara manambitana Richard de hoe omaly zany de hoe tratra ny tanjona madidio ny tanàna sy ny sisa fa ohatra ny gaga ihany hoe misy bac ordure eto de misy manongana ny fako ao anatiny de raha misy manana ny recoupement ty information ty zany de mba alefaso aty amitsika le izy fa ilaitsika le izy mba hazona zao zao tamin'ny ray ora zao io no nitranga de miainaonao izahay de misaotra atsika zany le mandefa an'le vaovao voilà ty le izy lefako vetivetika any amin'ny faly ty sary ty zany satria zay le zavatra mitranga eo anivona fiarahamonina de lasa manahirana le izy hoe ino tony zavatra mitranga tony misaotra n'le napita vaovao satria miaino ny fandarina miara-manonja amin'ny alalan'ny MBS sy radio madame vatana ianareo zany de mapita n'le vaovao aty aminay de misy bac ordure zany mba andalana miakatra iny mivatsoa iny zany am'izao itenenantsika zao vao tamin'ny ray ora teo zany araky ny fampitana vaovao zay tonga aty amitsika de misy ainko moa zany ny sary de raha azony faly le izy de io misy bac ordure zany eo mihitsy aloha miakatra kely eo mivatsoa misy an'io de tsy fantatra hoe inona le fibahanan-dalana am'le bac ordure misy tsy fahafaliana fahatezerana indray any ambadika any zany avy amin'ny mpiasan'ny samby vavy ohatra tsy fantatsika zany na tsy mpiasan'ny samby vavy fa mpiasa eo anivon'ny commune hafa ve sampana hafa ve sa vondron'olona hafa ve satria raha ohatra ka mahita an'izao bac ordure zao tsika andihana tovolahy maromaro vao mahatosika ary mahatonga an'izay eny ampovoan-dalana zany de tsy afaka ny fiara vavety izao ora izao mihitsy ny fivezivezeny ny mpianatra zany firavan'ny mpianatra de tsy afaka ny fiara vavety zany fa ny moto no afaka am'izao ery amin'ny arehan'ny vatsoa akadramamy amboda akadramamy ambany misy an'io lalana hiakatra eny amahazo makasitraka n'le olom-pirenena zay nandefa ny vaovao tate amitsika satria dia ao anatin'ny fifanampiana daholo zany rehetrarehetra zany de tena misaotra indrindra raha ohatra manana ny loharanom-baovao mety fanampiny am'izany ireo namatsika dia akasitrahana bebe kokoa raha ohatra ka misy izay fanamafisa am-baovao zay avy any amitsika izany zava-dehibe hoy no ahazona izay vaovao avy any amitsika izay olom-pirenena fa de ampitao vaovao ampitao vaovao zay mikasika an'iny fa raha ohatra hoe misy fameno-baovao io ny faly de arotsay moramora io ihany mba ahafahantsika miresaka azy atao anatin'ny fandarana fa aleo vakitsika moa zany satria tsika zany orinasa tserasera raha ohatra ka nisy ny fitokonana tany Tomasina tany nisy ireo fipoapoahana bomba maro samihafa ary niafara tamin'ny fisamborana raha ny loharam-baovao voaraintsika dia efa nitondra zany fanambarana ny teo anivon'ny orinasa Jirama de isika moa zany miezaka foana miéquilibré ny information zany ny amin'ny hoe efa nitondra fampitam-baovao ihany koa ny orinasa Jirama de izao zany ny fampitam-baovao tamin'ny omaly alakamisy 17 volana marsa zay nataony orinasa Jirama ry mpanjifa ajaina ny orinasa Jirama de maneho fialantsiny tamin'ny tsy fahatombana ny famatsiana herinaratra tao Tomasina noho ny fahatarany ny solika mavesatra filoro ny andro ny alarobia 17 martsa sy alakamisy 19 martsa 2024 izay niteraka fahasorenana sy ny hatezerana ho an'ireo mpanjifa sy vahoaka tao an-toerana
ekenay fa misy ny fiantraikany lehibe eo amin'ny fiainany tsiraray ny tsy fahampiny ny herinaratra na eo amin'ny lafiny sehatra rehetra eo amin'ny fiainana andavanandro. Tsapanay ny fahasorenany vahoaka ateraka izany ary azonay ny tsy fahafahamponareo mpanjifa. Manome tokony orinasa Jirama fa hiezaka sy handray andraikitra fa zava-dehibe tokoa ity toe-javatra ity. Ny orinasa Jirama dia mahatsapa tanteraka ny voka-dratsy ateraky ny fahatapahan-jiro amin'ny toe-karena, ny fahasalamana, ny fanabeazana ary ny fiainana amin'ny ankapobeny, ny fiarahamonina. Miasa andro aman'alina ireo mpiasa ny Jirama hamahana ty olana ity haingana sy mahomby. Efa manao ny ezaka rehetra ireo tompon'andraikitra eto anivo ny orinasa Jirama ary ankasitrahany indrindra ny fanohanana ny fitondram-panjakana amin'ny alalina ministeran'ny angovo sy ny ankoranafo izay tsy mitsahatra mitady vahaolana ary efa miverina tsikelikely ny famatsiany herinaratra Tomasina amin'izao fotoana izao. Ny Jirama dia mamerina ny fialan-tsiny tamin'ny fahasairanana naterak'izany ary mametoky fa hanao ezaka rehetra mba amerenana ny fitoniana amin'ny famatsiana verenkely izy falezafady amin'ny famatsiana herinaratra amin'ireo toerana niara-ny fahatapahana indrindra fa ny vahoaka ny Tomasina. Misaotra tompoko. Dia tazomy eo vetivety faly azafady tazomy vetivety zany teo aloha manko koa zany vao napiditra ny tiadevitra momba ny Jirama ty dia niteny taminy hoe betsaka reo fiarikarena potika zany sy reo ndeha atao hoe vola tokony hoiditra ho an'ny isam-batan'olona sy ny orinasa madinika izay tsy afaka miasa satria tsisy ny herinaratra no tsisy volaniodina zany. Roa andro be zao no tapaka ny jiro zany tao Tomasina ny alarobia sy ny alakamisy. De ato ny Jirama miteniny amin'ny hoe mame tokony orinasa Jirama fa ezaka sy andray andraikitra fa zava-dehibe tokoa ity toe-javatra ity. Ny orinasa Jirama de mahatsapa tanteraka ny voka-dratsy ateraky ny fahatapahan-jiro amin'ny toe-karena. Ankivare. De nitohizan'izy ireo ny amin'ny hoe ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny fiainana amin'ny ankapobeny, ny fiarahamonina. Zay zany tsapan'le orinasa le izy. Fa zao le tompon'andraikitra anatin'ny fitantanana ny orinasa Jirama ne mahafantatra sy mahatsapa an'izany. Fa zao eo anatrehan'le zava-misy dia tsy afa manoatra ihany koa amin'ny ankapobeny le mpiasa madinika eo anevon'ny orinasa Jirama. Inona moa tsy natao tamin'ny orinasa Jirama io? Nanaovana fanendrena tompon'andraikitra be zany ary ny arahana tamin'ny mpamatsy vola amin'izay partenaire Madagasikara. De misy fifantenana dossier mihitsy natao tamin'izany. De rehefa mifantenana ireo dossier de napetraka ireo tompon'andraikitra hitatana zany orinasa Jirama zany amin'ny alalan'ny direction générale fa vao mainka raha nanana olana ny fitantanana ny orinasa Jirama, le olona nitendrena atao anatin'izany direction générale zany. Amin'ny alalan'ny fanodikodonana an'ireo vola niodina teo anatin'ny orinasa Jirama. De tafapritsaka le olona amin'izao fotoana izao. De nanendrena indray tale général mpisolo toerana, DGPI, directeur général par intérim. Fa mbola nanao ny ataony indray le DGPI tao anatin'izany raha izany ka nanamoana didy fampisamborana azy sy fikarohana de tafapritsaka indray le DG anankiroa. Akoatran'ireo tale marobe zany voaroroy amina karazana antota-taratasy eny anivon'ny bureau tsy miankina momba ny ady amin'ny kolikoly na ny bianco sy eny anivon'ny pôle anti-corruption na ny PAC. De mbola voangana indray apen na moi zay misy tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa Jirama indray. Mbola voaroro indray amina resaka hoe fividianana groupy ho an'ny tany amin'ny distrikany Manja sy Ambovombe angamby izay. Afaka manitsikely ny diso amin'ny ambarako faly raha ohatra ka mahita an'izay information zay hoe taiza moa le distrika zany zay nahitana olana niakatra bianco zay raha zay voatsela ary misy 3 nidoboka tamin'izany. De anisan'izany le mpiaro ny zon'ny mpanjifa lay tafiditra tao anatin'ny conseil d'administration amin'ny alalan'ny mpanjifa. Zany koa mbola olana zany satria le olona zany nieritreretina hoe mba mpiaro ny zon'ny mpanjifa hatramin'izay, mba manana amin'ny maha izy azy, nanao communication foana hatramin'izay.
ary mba ny estimen'ny olona teo amin'ny fomba fanehoan'hevitra sy eo amin'ny resaka ataka na communication rehefa misy zavatra tsy ara-dalàna amina resaka fantsifana consommation saingindrisy arakaraka ny diny tao ny dirany tao anatin'ilay conseil d'administration nampanginona ny vava n'le ranamana de am'izao fotoan'izao moa zany le ranamana any ananonany no misy azy de miezaka mitondra fanazavana izy mijustifie an'le hoe zao ara-pahamarinana zavatra nataonay tamin'ny fotoanandro tsika moa sy te hiditra firy am'izany satria ny fitsarana no maso mandidy amina raharaha tahaka izany bref ty tsika resahana am'izany de zao natao daholy ny fomba fanendrena karazan'olona io ary tao anatin'ny orinasa jirama io mbola sy nahitana zavatra nandritry ny 80 taona teto Madagasikara ny amin'ny hoe misy minisitra tompon'andraikitra manao évaluation an'ireo tompon'andraikitra ambony eo anatin'izany orinasa jirama zany fa tsy hitanao ty hoe nakaiza le évaluation natombana fa na izy nanombana ara mbola nahabe adevitra tamin'izany fotoanandro zany hoe tena afaka manombana marina ve io olo io raha toa ka tsy nahavita mission zay namerina an'le jirama ho an'lony ny tena hanana ny tanjaka eo amin'ny tontolony ny angovo sy ny herinaratra eto Madagasikara de inona ho iantsy natao tamin'le orinasa jirama akoatra n'ireo fanendrena tompon'andraiky mpanjakana ambony fa ny subvention zay nomen'ny fanjakana am'izany jirama zany nge de amina 1000 milliards d'ariary ary ny ekeny ny investisseur zay miara-miasa Madagasikara zany investisseur moa ny teneniko azy ohatrany tsy de mety zay fa ny ekeny reo partenaire zay miara-miasa Madagasikara zany dao ny banque mondiale sy ny FMI ao anatin'izany de vola be tsy toko tsy foroana nandritry ny 7.4 ny subventionnena ny orinasa jirama de tsy vitan'izay fa mbola ihany ko nisy fanaovana réquisition ho an'ireo compagnie zay fournisseur ny jirama anatina filoloro sy resaka gazoal mba ahafahana manodina an'le orinasa jirama de sy navela rery nandeha am'izao le orinasa jirama fa mbola nkaroana partenaire any ko ahafahana mampiditra groupy de nisy any ko ny tahatsoroka nataon'ilay fanjakana mba hanamaivana an'le orinasa jirama de nametraka parka solaire tany amina toerana maro samihafa de misy fifanarahana fiara-miasa ka tamin'ny sahofika sy volobe ihany ko de ho an'ny omaly zao apahany kely tamin'ny fanodinana no ny ainga tany volobe zany daholany reo olona ny efa fanampiana am'le orinasa jirama fa azo antoka le izy hoe efa tena resaka gestion amin'ny akapobe mihitsy mahazo an'zaron'orinasa jirama izany maninona no miresaka amintsika hoe resaka gestion mihitsy mahazo an'le orinasa jirama na hoe resaka fitantanana zany no mahazo an'ilay orinasa jirama satria tsy vita ny eo amin'ny lafiny iny resantsika izy eo resaka filoloro fa roa ihany no miteraka olana raha orinasa jirama no resantsika ary mahatonga an'izany délestage zany de na ny groupe électrogène nefa reraka dikan'izay tsy misy le entretien na ny groupe électrogène no efa reraka dikan'izay tsy ampina tsy misy ny entretien na ny carburant hanodinana an'ilay groupe électrogène ny tsy misy de reo trangaroa reo zany no miteraka olana eo anivon'ilay orinasa jirama ny groupe électrogène zay tena maro be izy am'izao fotoana izao dia tsy misy afatry reo orinasa vavety sy reo mpandraraha vavety zay tsy malagasy ny akamarony zay mbola teneniko antsika hoe tsy atsika tsony ao le malagasy le Madagasikara azafady indrindra tompoko tsy atsika tsony le Madagasikara fa namfanofana le groupe électrogène ara de ampandraraha vavety miasa simonina eto Madagasikara ny tompon'izy ireny ka raha tsy mahaloha le facture zany azy ireny ny orinasa jirama dia afaka mamono ny groupe na afaka manaitra mba tsy tenenako hoe menasy afaka manaitra
ny tsy ampandehanana izany groupe électrogène zany ny tompony de inona moa zany tsy maintsy mikofokofoka le orinasa Jirama miaraka an'le fitondram-panjakana mame ny volany reny a fournisseur reny amina groupe électrogène. De ohatran'izay tsy maintsy ampandehanana amin'ny alalan'ny filoro amin'ny alalan'ny carburant ihany koa mazava ho azy ao anatin'izany moa zany resahako zany reny groupe reny de ny dikan'izany rehetrarehetra izany rehefa tsy mahaloa ihany koa ny volan'ny fournisseur ny fanjakana sy ny orinasa Jirama satria misy ampahafamaritra foana ho an'ny fanjakana amin'ny akabeany sy ilay orinasa satria manana za tsy tehiteny hoe droit de regard ao anatin'le orinasa Jirama le fanjakana fa tena manana andraikitra lehibe hanodinana an'le orinasa Jirama hanavotana azy satria taoriny ny fanjakana fanonganam-panjakana 2024 napotika an'le orinasa Jirama zay mbola nanana ambombava ny orinasa Jirama mialohan'ny fanonganam-panjakana 2009 iny. Akoho fantatsika izany ary nahavita ny avy tena mbola nahavita indray ary le orinasa Jirama talohany 2009 nanampy ny fanjakana satria raha nanana olana ara-bola ny fitondram-panjakana za mo fomba fiaina anatina fitantanan-draha ra-panjakana ny amin'ny hoe raha misy ny olana ara-bola de avy hatrany dia afaka mangataka amina orinasa vaventy fanampiana ny fitondram-panjakana de azo atao ny mindram-bola fa efa misy endrika fifanarahana voaja ny lalàna izany de ny orinasa Jirama matetika ny knapsa matetika ary nisy fotoana ny hermady tamin'izany fotoana andrano mbola natanjaka be no manampy ny fanjakana raha misy filana ara-bola zany fa amin'izao fotoana izao le kesin'le orinasa Jirama moins zany hoe efa tsy tafarina ntsony efa miiba de subventionné ny fanjakana akoatran'le subvention omen'ny fanjakana amina 1000 milliards d'ariary mbola mipaye facture na resaka carburant le Jirama zay orinasa iankinany amin'ny fanjakana mbola manefa facture na groupe électrogène ihany koa le orinasa Jirama ary ny charge an'ireo personnel rehetrarehetra sy ny fonctionnement zany orinasa izany de mbola vola mivoaka amin'le orinasa Jirama isam-bolana zany de za manandrandray ho an'ny vola miditra ny Jirama za raha mahefa ny karama mampiasa ny vola miditra ny orinasa Jirama de nefa mbola mila manilika trosa marobe lay orinasa Jirama any ane problème n'izany Jirama izany avokoa de asa raha hita amin'ny faly le tamin'ny 2018 lay fionana famelabelara-kevitra teo amin'ny candidat Rotota Marc Ravalomanana sy Ngaiany Rajoelina tamin'ny fotoanandro nandalo masoko le izy namana faly de nambara Ngaiany Rajoelina tamin'izany fotoanandro zany raha hita amin'ny faly le izy fa tena novely rano izy Rajoelina io zany tamin'ny 2018 fasafasiny izy sy ny filoha Marc Ravalomanana tena novely rano izy fa tsy mety am'izany hoe minofotsiny an'izany ary tsy ekeny zany resaka délestage zany fa mokatra 400 mégawatt de mbola anampy 400 mégawatt izy ary zay tsy vitan'ny olona tao anatin'ny 7-10 taona ho vitainy ao anatin'ny 10 taona ao anatin'ny 5 taona azafady indrindra tompoko tonga de misy nuance be mihitsy n'izany 10 sy 5 taona zany zany hoe zay tsy vitan'ny olona tao anatin'ny 7-10 taona ho vitainy ao anatin'ny 5 taona fa zao nge tao aoriana 7 sy 4 420 sy 4 tsika efa 1 taona zay ny lasa vo maika mienjera me mitotongana le orinasa Jirama ary na le consommation kely mba teo an-tanana 400 200 100 mégawatt ara mivototra tsy kelikely amin'izao fotoana zao de tsy mahavidy filoro ary tsy mahavita manao entretien na groupe électrogène angamba noho ia
le orinasa Jirama. De io mipôka io hatrany Mazanga, hatrany Sambava, hatrany Etsohy, Toamasina, any am'izay le rehetrarehetra lay olona n'le orinasa Jirama. De mba niandry zany tsika hoe ino ny fanambarana nataony tantana ny orinasa Jirama. Nanao excuse izy ireo publika hoe miala tsiny zahay. Eny za moa zany de efa mahazatra foana satria mbola kely vonatsiary tena rehefa misy ny fanapahan-jiro no ny antony entretien nataon'ny Jirama na tamin'ny rano io zany na tamin'ny jiro de tsy maintsy miteny foana ny Jirama hoe miala tsiny amin'ny fanelingelenana ateraky n'izay fahatapahana izay. Efa fomba zany eo anivon'ny orinasa Jirama amin'ny serasera no miala tsiny. Fa tsika zany mba niandro hoe misy tompona ndraiky mpanjakana zany akoatran'le gouverneur zany mba hoe hiteny hoe de inona raha ny solution omen'le fanjakana am'izay fa izy ty efa tsy possible atsony ny avitra an'le orinasa. Asa na misy tetika pitaka koa hoe aleo aloha le orinasa ho lavo tanteraka mihitsy, ho bankropotra tanteraka tsy afa-miarina atsony de tatazatsika moramora. Asa misy tetika an'izany ve any ambadika any? Fa raha misy an'izany aloha hafahafa be ihany de zany zava-misy am'izao fotoan'izao. Tsy nahavita akory ny an'le mission tam'le mandat voalohany lay filohan'ny repoblika hanarina an'le Jirama. Le Jirama nefa hitanao zao de hoe Jirama manarina, Jirama manarina. De rehefa nahita an'le ministry ny angovo taloha ianao le mitsikitsiky lava de mametraka Cobra ery, mametraka zao ery, zany no midika. Tam'ireny fihetsiketsehana mametraka jiro Cobra etseroa reny. Fa tsy reny amin'ny ankapobeny mahavaola ny olona raha fanjakana ny resantsika. Fa ny jiro herinaratra vokarin'ny orinasa Jirama tonga ny anatin'ny tokantrano malagasy ary hanodinana an'ireo orinasa madinika sy salatsalany hiasan'ireo industrie vavety. Zany ny filana fototra takina amin'ny orinasa Jirama. Efa mba le lapadera le Cobra moa izy teo aloha teo zany le zarazarainy isaky ny kiokio-ndalana de ino nanaovana fihetsiketsehana manatanteraka velorano faharoan'le filohan'ny repoblika de avy le dirikabo kely samy hafa sy ny sisa sy le ao anatin'ilay énergie de manao an'le fihetsiketsehana kely etsero. Fa tsy mahavaolana hoa zany amin'ny lalana eo amin'ny 100, 200, 300 mètres zany fa amin'ny filan'ny olona manarivo ny amanetsiny amatapitrisana zany ny tadiavina amin'le orinasa Jirama. Satria raha mametraka fa zava-dehibe ny resaka angovo herinaratra tao anatin'le velorano faharoa de grand projet ho an'ny orinasa Jirama, solution ngeza be ho an'ny orinasa Jirama ny tadiavina fa tsy resaka fizarana an'ilay jiro Cobra. De nanaovana fisesehoana politika reny tam'le mandat voalohany. Zao izy momba nangingina kely indray zareo. Fa efa mba nisy kely an'indray de natao an'le jiron'akoho indray napariparitaka. Iny ara-moto hoe mbola projet iny. Volam-panjakana iny. De manaprofo reny zavatra tranga tany Tomasiny reny. Fa lay jiro vokarin'ny orinasa Jirama tonga any amin'ny tokantrano malagasy ny tadiavin'ny malagasy, mampiodina ny orinasa kely malagasy ny tadiavin'ny malagasy ary miantso mpandraraha-piasa vola eto hanangana indostria vavety no tadiavin'ny malagasy sy Madagasikara. Fa tsy jiro tapimaso tahaka ny Cobra sy ny jiron'akoho. Raha mbola jiro tapimaso zany hanaovana fisesehoana politika tsy mahavaolana zany. Zavatra kely mandalo voavahany zany fa tsy maharitra. Tsika tsy miteny tsy ilaina fa zavatra mandalo fa tsy maharitra. Fa ahoana no anana ny malagasy jiro maharitra? Nanana jiro maharitra ny malagasy hatramin'izay talohan'ny 2024 na amfiry isa-tokantrano mandrehitra ny jiro tsy nanana problème amin'izany vaoaka malagasy. Afaka na efa facture ara-dalàna tsara
vaoaka malagasy. Izao moa fomba calculena an'le facture de misy an'lay resaka optimaty. Zao kategoria zao resaka économique, social sy ny sisa. Maro be le fomba calculena an'lay facture. Taloha tsisy avy tarifa 14, tarifa 16. Zay angeny taloha e. De maefa facture tsara. De maharay famery-mola tsara ihany koa avy any amin'ny Jirama, le vaoaka malagasy, hatramin'ny koroboara mbola voaverina. Raimbolanjara mbola mifangaro ao anatin'ilay vola naveriny ny orinasa Jirama. Ny ariary 5, ny ariary 10, ny 20, ny 50. Izao raha ohatra atao ny calcul tsy misy an'izany 50 na arizato zany. Arizato mbola misy. Fa tsisy vola madinika miverina intsony. Mahagaga be le izy. Tsika mihevitra hoe olona tena train à grande vitesse no mitondra. Olona tsy nul mihoatra ny sasan'izay no ambaniny no mitondra. Olona tena efa niomana hitondra fanjakana ary nanolotra amina initiative emergence Madagasikara ho vahaolana amin'izany resaka angovo zany. Inona no hita eo? Fahampitehana tsy hitanono amin'ilay orinasam-bahoaka misy amin'izao fotoana izao. Mais quand même c'est trop. Ahoana tsy tenenantsika hoe trop? Matota fa voky ny trano amin'ny andro alina ny olona. Tsisy olona andeha hifanamerda amin'ny mpitandro ny filaminana na hifanamerda amin'ny malagasy mitovy aminy raha tsy efa misy zavatra tsy zaka ao. Latsiny atompoko. Fa tena tsy zaka le izy e. Tsy zaka ny vahoaka malagasy naiza district sy commune misy azy. Ka nalaza be moa zany tatoato le ity le menaka mahagaga. Azo hoanina ny sora na anorana. Ity le menaka mahagaga zareo na maninona. De vita ny menaka mahagaga io daholo rehefa mieno an'le publicité an'le menaka mahagaga. Tsisy aretina tsy voatanisany ao anatin'izay. Ny sitany vavony aty ny vo, ny sepotsepotra ny kohaka ny tazo, tsy hainao tsony ny diabeta, sitran'le menaka mahagaga daholo na maninona. Fa mifaniriko zany, io zay mba hanana filo mahagaga. Mahavita mamerina ny Jirama filo mahagaga. Mahavita manome asa malagasy filo mahagaga. Mahavita manome W ny isaky ny trano penarina sy ny trano tsekoly eto Madagasikara filo mahagaga. Mahavita manao ny lalan-kely sy ny lalan-drato samihafa eny amin'ny zotra nasionaly filo mahagaga. Mahavita manome rano fisotro madio isa-tokantrano filo mahagaga. Mahavita manome antoka ny malagasy isa-tokantrano fa tsisy angalatra ny tany malagasy filo mahagaga. Na maninona mahazo atsika. De misy filo mahagaga afaka ianterana. Zany zao ny ahy mba faniriko. Asa roviana no ahitan'izany. Na maninona mahazo an'le Madagasikara de misy filo mahagaga eto. Afaka hanao zavatra tsara ho an'ity Madagasikara ity. Asa roviana mba ahitan'izany. Fa tena efa mitady an'izany le Madagasikara amin'izao fotoana izao. Aizako any amin'ny tableau na resaka indice na corruption. Avo ay English faly. Ary amin'ny fahavalo amin'ny 30 arivo misy atsika. De tena mila filo mahagaga mihitsy e. Ampiakatra atsika tsara. Ahoana ny azo tsika laharana mitovy an'ry Seychelles sy ry ndrasy lo Maurice. Zay tableau monsieur rehetra ty Afrika. Indice de perception de la corruption 2023. De ry foana ry Seychelles ry Cap Vert ry Maurice. Itsika nama ty ambany aty amin'ny fahavalo amin'ny 30 aty. Laharina 570 eran-tany tsika amina resaka corruption. Manahirana angely misy an'le firenentsika e. Manahirana misy atsika. Ka tsika mitady filo mahagaga e. Afaka mba hanarina atsika ny amin'ilay indice n'le anoanana. De la fin.
ahoana no ahitantsika filomagaga ahafahantsika zany mba manana Antananarivo renivohitra capitale de Madagasikara tena madio ka mitady filomagaga zany, manana programa manala fako, manadio tatatra, manadio an'ireny ramiangona sy ny sisa rehetrarehetra reny, na maninona tadiaviny vanim-potoana am'izao fotoana zao zany. Ohatrany hoe aleo ngamba resahana ohatran'izay sisa le izy fa zay mety hanatsara zavatra ho an'ny eto Madagasikara. Aizako tapitra le 10 andro, ahoana ny eritreretinao an'izany, tapitra le 10 andro. Le recommandation zany men'le filohan'ny Repoblika hoe tsy maintsy madio ny tanàna, fa aorianan'le 10 andro mianjera ny daboka ny bac ordure eny amin'ny lalana. Efa nisy sary vaovao teo ohatra nahita sary teo faly. Zany zavatra hafa mihitsy zany e. Zany tsy vitana be ny tanàna, de rehefa tsy nahavita an'izay le be ny tanàna mahazo promotion ministère ngeza be ny azony, ministère ny aménagement du territoire, nefa izy tsy mahay mandroaka fako, tsy mahay manamboatra lala kely, tsy mahay manala tatatra, manadio tatatra tsetsina. De inona no promotion azony? Mahazo ministère ngeza be izy, aménagement du territoire. Zay ihana commune maro be, hafahafa be ho ale eto Madagasikara. Tsy mbola mahita karazan-dravatra misavorita ohatr'izao a. Fa eto amintsika ihany misy an'izany. Ndraso aloha fa toizakeo izy, misy vaovao ve? Ndraso vetivetika ary. Voilà. Tonga ny polisy de mamerina amin'ny toerany bac ordure amin'izao fotoana izao. Zay zany le zavatra nitranga teny cadre mamy ambany iny zany a, sa taiza iny otry inona koa ty de taiza indray ty faly mausolée ka ty amin'ny météo koa am'izao misy an'ity raso alefako any faly vetivety teo zany le sarina alefatsika le vidéo iny faly le niakatra tatia Mivatosoa niakatra ho any cadre mamy ny mahazo, fa le vao nalefa le namantsika teo teny isaorana le namana zany mandefa de teny amin'ny météo indray iny zany, fa iny ty grève resaka bac ordure ty ohatra misy zavatra tsy milaminy ty de raso aloha ataotsika d'une manière sérieuse ty zavatra ty. Raha ohatra azo le izy de alefasiko kely, misy bac ordure mibamba andalana zany manodidididina iny amboribory tamin'ny fahadimy iny asa inona no mahatonga an'izay fa ny namana mpanao gazety moa zany atsika zany raha ohatra ka afaka mikaroka vaovao momba an'ireny zavatra ireny de angaventsika moa zany mino fa efa miparitaka ny namana manao couverture na vaovao amin'ireny bac ordure mipariparitaka ireny zany fa isaorana tovy razaka ihany koa mandefa vidéo atao amintsika ato isaorana daholo ianareo zany mamatsy information tonga aty aminay zany ao anatiny ty fandarantsika ity zava-dehibe no azona nyreny vaovao any amintsika ireny zany pasapito mahazo zay zany le izy misy karazana sary ihany alefako any amin'ny faly zany dikan'izay zany mbola tsy milamina zany eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra raha ohatra an'izao le satria iza moa no afaka maka an'ireny bac ordure reny zany raha tsy hoe misy olana samy hafa zany de raha azotsika atsaina zany manana olana ve ny mpiasan'ny samy va eo zany zao le fanontaniana mipetraka matoa misy an'ireny fahasorenana amin'ny alalan'ny bac ordure sy fako reny satria nanao ny ezaka matoa zany voaroka ny fako tao anatin'le 10 andro na de mbola mahita tsika nge mahita naizanaiza le atsika eto Antananarivo mbola misy nge mifako misavofony fa zao matoa zany mba voaroka ihany le fako de misy ezaka natao mipiasa ny samy va. Voilà ity averenkely le sary teo faly azavady eo amin'ny météo zany io ity le eo am'le kiondalana nde hiakatra mausolée iny
hitako ty toerana ity le atro misy mitsofoka ho any andraisoro le misy sapanana telo ty zany le midana andeha ho any varado iny misy bisiklety iny a de ry a hiakatra ho any Ampandrinomby any Mozole de le ato sapanandalana makany Andraisoro de eo am'le sapanandalana zany le izy de misy sary any faly raha ohatra azo le izy ny baka ordure matetika rehefa miba-andalana de ao anatina grevy no ahitana an'izany eto Madagasikara rehefa misy fihetsiketsehana politika grevy de malaky ny fibatan'ny mpigrevy ny baka ordure zany fa ity zany tsy hoe misy grevy be manerana ny tanàna eto fa misy fahasorenana eto de baka ordure zany no mitsivalana zay teny Ampasapito sy teny Ankerana zany lo nahitana zany retraretra izany totra misy sary any narevako ty indray taiza ty le teo zany de ohatran'izao ny fanakisahany zalan'le izy am'le baka ordure olona tezitra ireo manakisaka baka ordure reo de manjera azy zao zany le izy zavatra nitranga tery am'y Vatsoa io misy zavatra tsy milamina maro be eto hoe misy problème na gestion eto hoe amina vola amina resaka fitantanana jirama fitantanana en commune resaka fournisseur maro be ny problème na moyen gestion eto Madagasikara am'izao fotoana zao matoa zao zavatra zao no mitsanga ka tsy fantatra hoe aiza am'izao tompoko le 100 andro satria isaky ny conseil des ministres isaky ny alarobia zay de milaza foana fa hoe reto indray ny asa miandro 100 andro fa mba ataovy asa miandro 100 andro hoe misy vokany zany le resaka jirama resaka tanàna de ty le izy ty teny Vatsoa ve ty satria ry ambony ry lalako isan'andro de mbola tsy mora koa ngery zalahy no anangona an'ty fako ty fa zao sao de mainka hanasazy aza mainka aloha fa mba fataro de avereny le sary teo faly hitako le sary teo avereny le izy teo ito dia ery akaiky ny nanisany ty ery akaiky ny nanisany angamy ty sary ty raha sy diso eo ampitan'ny akoho io nge le misy an'le akoho misy an'le firevena am'lay be ery akaiky farany tamboho ty sary ty zany de misy baka ordure ao zay io sary eo zany hoe misy point vitsivitsy zany nisy an'izay hoe nanenjera izay lay naba-andalana zay lay baka ordure le baka ordure vaovao ve reny zany hoe midina kelikely eo zany dia ao amin'ny mikoja zay zany le sary teo zany raha izy ty tena manahirana izy ty zany fa de metsiketsika anao ringa PDS zany metsiketsika anao ringa PDS andamina ny tiraraha ty fa tsy voatery ho faly daholo ny olona rehetra amina trangan-javatra misy fa tena malahelo ny mpiasa amin'ny akapobeany amina trangan-javatra ohatran'izao zany fa de asa mo anao mission ny atongavan'le PDS eo ho voavasa tsy ho voava zao rehetrarehetra zao zany fa de ny ongakongana ny dabapako zany manodidididina teny amboribory tany fahadimy teny noho ny tsy fahafaliana maro samihafa zay mbola ho tateritsika eto any zany rehetrarehetra zany zay amin'ny akapobeny aloha zany no hoe vaovao mikasika an'ireny fa tena manahirana hoy tsy maintsy nyresahantsika le izy tsy fait divers tsotro reny resaka jirama sy ny resaka sambiva na resaka hoe baka ordure nyresahantsika tsy fait divers tsotro reny fa tena mahakasika amin'ny fiainany vahoaka amin'ny akapobeany mihitsy satria tsy possible hoa ny hoe am'izao situation misy eto Madagasikara izao no misy olona miaina sy mandehandeha fotsiny tsy ampy moyen tsy ampy vola eny an-tanany ka matoa miseo zao rehetrarehetra zao indrindra ho ampiasa tsy faly de azotsika antoka zany fa misy resaka moyen zany problème na gestion zany nresahantsika teo nge jirama problème de gestion hoe roa ihany mahatonga ny délestage raha resaka groupe électrogène izy de ratsy entretien de rera-dava maty lava le groupe électrogène na izy resaka carburant de tsisy moyen ahafahana mividy na mandotrosana carburant zay zany de io problème na filoloro tany Tomasina
fa engany tsy hiverina ntsony zavatra nitranga tany Tomasina fa mba hita vahaolana le tompona andraikitra, ny tompona andraikitra voateny foana moa zany de le orinasa jirama, fa tsika amin'ny akapobeny mahita an'izy tsy voatery le piasa nge misy piasa tena aty amin'ny fotony manao ny ezaka rehetra fa le tena mpitatana amin'ny akapobeny mihitsiny le bebe atoka le mahatrehitre, le mahazo enda amin'ny tebobaka be, le manana voiture de service, voiture de fonction sisisa, le atoana momba azy mombana fahasalamana sy ny rehetrarehetra, ny déplacement rehefa mandeha mivoaka, le piasa mahatrehitre be afaka mampiasa fiarakodia mivady amanjana ny amin'ny orinasa jirama, any am'ireny olona reny zay omena andraikitra ambony be matetika indraindray no misy mivaralila ary tsy indraindray hoy aho fa zany mihitsy amin'ny akapobeny zava-misy satria amin'ny akapobeny reo mpitatana eo anivon'ny orinasa jirama mifanesy de voapainitra avokoa amina resaka corruption anatin'izany orinasa jirama zany, de aiza no andeha le orinasa ka ingany ho lesina ho an'ny rehetra tany Tomasina omaly, tsy tokony hiverina ntsony reny, tsy tokony hiverina ntsony reny satria lay fihetsiketsehana samihafa dia tsy maintsy misy foana ny riska raha ohatra ka miakatra ambony be le hafanapo tsy voabaiko ny olom-pirenena tsirairay avy de mety hitarika amina fanomban-javatra dia mety hovidin-dafo indray zany, de samy miezaka ny otony ny rehetra zany eo anatrehan'izany satria ny tompony tsy any amin'iza rehefa misy mifahampitehany firenena fa ho an'le mpitsily ritra ny Madagasikara, ho an'le efa te azo amin'ny Madagasikara zay efa mahazo azy am'izao fotoana izao, reo mahazo tombony rehefa misy fahampitehany eto. Isika vahoaka de hivesatra ho aniny zay mety ho fahavoazana naterak'izay fahampitehana zay, fa ny mpitsily ritra ny mpitaty raha-kena hahazo amin'ny Madagasikara eo an-tanany amin'ny fitantanana amin'ny lafin-javatra maro sy sehatra maro, reo zany ny lipalipa andeha latsi-tanana sy andeha soroka arakaraky ny mahapotika an'le firenena mahafaly ny sasany satria eo an-tanany zany ny fibaikoanan'le Madagasikara de vahoaka no mifafankihoany inganeka tsy ho tonga am'izany tsika na de fa am'izany ary tsy kelikely zao lalina misy atsika izao de mba tokony ho voasakana izany ny faniriana mba hazona maro anisa ao tsy mba zaza hisakana ny lalana hahapotika sy hahavery tanteraka an'le Madagasikara eo an-tanantsika am'izao fotoana izao, faniriny zany fa eo am-piandrasantsika mino aho fa efa tsy lavitra ny solomamboaka Toditsoa Andriamampandry zay hiaraka amintsika am'ty zoma ty manakambara betsaka mihitsy ny député Toditsoa Andriamampandry zay efa fampiresaka tamiko teo fa ho avy fa voatazona zany noho ny hetsika tetsy amin'ny QG Belair izay nampisehoana ny candidat ny firaisakina amin'ny distrikana Avaradrano de voatazona teny ny député Toditsoa moa zany avy eny izy no nanenjika taty ho aty amintsika zany de mino fa ho avy tsy lavitra zany député Toditsoa na manafaly raha ohatra ka efa andalana any izy de azoka ampidirina zany ao anatiny ty fandarany ty rehefa vita le fiomakomanina samihafa ao ambadika ao, miandro ny toromarika avy any mifalitsika zany ahafahana mampiditra ny député Toditsoa rehefa avy eo zany fa efa tsy lavitra no misy azy raha ny fibaikoana zay azoko am'izao fotoana izao toizatsika fanadiadina. Inona zavatra tiatsika ho resahana akoatran'izay resahantsika amina resaka zava-misy ara-tsosialy iainan'ny firenena izay dia ny fahavononana hiatrika fifidianana ary tamin'ity androany ity ny seny dia ny aona sy ny tafa ho an'ny mpanao gazety de nampahafantatra zany ny asan'izy ireo manoloana n'lay fanavaozana isa-taona ny lisym-pifidianana de ovakitsika ity fivoaram-baovao ty zay alefa ny namantsika faly ny sotomy matao anatin'ny dépêche informative taratra izany fahazoantsika ny vaovao izany hoentina atao anatin'ny ty fandarantsika ity satria hiroso any amin'ny fifidianana zany tsika ary mila finiavana teny zao ny hiatrika izany satria adidy ho an'ny tandrazana no ataotsika
de io zany le izy tanterahan'androany eny amin'ny seny alarby nisehatra ifampizaram-baovao ity zany le science d'information sy fanakalozana hiarahana am'ireo mpisehatra amin'ny fifidianana anisan'ny lahadinika am'izany ny fizaram-baovao momba ny fanavaozana isan-taona ny lisitry ny mpifidy ralina 2023-2024 ny tetoandro sy ny fanamariana sy fandraiketana ny antota-taratasy filatsahako-vidina eny anivon'ny OVEC na ny organe de vérification de d'enregistrement des candidatures ho an'ny fifidianana solombavamboaka isy ihany koa ny fanazavana ny fandrindrana serasera amin'ny alala ny fampitam-baovao zay eo anivon'ny ANRCM zany ny autorité nationale de régulation de la communication médiatisée de ilaina le zava-misy ohatran'izay ahafantarana zany hoe inona sinona mifandraisana andraikitra eo anivon'ny seny firy eo efa namaky an'izay tsika manodidina ndraiky 20 tapitrisa eo zany mpifidy de hitsinjara amina fari-pifidianana 700 zany tsy mety voatonina misy le 20 ny antony de zao raha lay tatitra nataon'ny filakevitry minisitra de to tsisy solombavambahoaka am'lay distrikana tamin'ny Moratsimo de fari-pifidianana 700 zany misy de hoe ahoana ny fomba hiatrehana fifidianana sy ny fanatanterahana fifidianana am'ireo de ampiasa ilay lisy-pifidianana misy mpifidy 120 tapitrisa zay hiparitako iaho amin'ny distrika 700 zany iseny de misy ireo antota-taratasy takina mipirotsako fidiana zay eny anivon'ny OVEC eny amin'ny distrika ny nametrahana izany io zany le organe na vérification amin'ny enregistrement candidature de ilaina mahafantatra an'izay hoe inona daholo reo antota-taratasy satria efa nakana didim-panjakana izany tamin'ity herinandro ity didim-panjakana roa ny raisina de ny didim-panjakana milaza an'ireo antota-taratasy ilainy reo kandida hirotsaka ho fidiana ny solombavamboaka de ny didim-panjakana iray dia mametra ny isa sy ny toerana edivana am'izany fifidianana solombavamboaka izany de ilain'ny député ilain'ny candidat no mahafantatra izany na de fatara aza satria tsy mora ny fanomanana antota-taratasy ahafahana miatrika fifidianana tsy azo mora ngereo olona zany acte de naissance zany tsy maintsy tadiavina any am'le toerana tena nahaterahan'lay olona zany acte de naissance zany tsy azo mora ngereo olona zany bulletin numéro 3 zany marina fa tokony am'raina ny fahazona antota-taratasy ho an'ireo candidat fa tsy moro zany ny fikirakirana fikarakarana ny situation fiscale ho an'ireo candidat de mandany fotoana zany fa io tsy vitan'le hoe certificat de résidence de CIN certifié de certificat d'inscription sur la liste électorale tsy zany fotsiny tompoko ny karakarana ny fifidianana fa anton-javatra marobe de zany no tokony namoahana meloha reny didim-panjakana ireny ka zay ny eritreritra fa tokony ho candidat nahafantatra izy zany hoe reto ny antota-taratasy karakaraina nahafantatra izy zany hoe ity ny caution manko zany de à titre na participation de tokony fantany zany satria efa voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana fa isaky ny 5 taona natao ny fifidianana tapitra manda volana jolay zany le député 2019-2024 dikan'izay meloha lavitra am'izay de tokony hanao fifidianana de ny dikan'izay zany tokony nefa nisy fahamoahana datin'andro meloha zay nge le fomba fiainana ao anatin'ny fangararana sy fahadiovana ny tadiavintsika mba mivoaka meloha ny datim-pifidianana mba mivoaka meloha daholo reo didim-panjakana rehetra maninona mora enim-bolana meloha motsy iomanany reo heverina fa candidat hirotsaka fidiana fa zao ty amin'ny faraparany volana marsa ngamby izay fa 7 volana marsa ka hatramin'ny fahenina amin'ny volana avrily ny dépôt ny candidature ato ianao 14 marsa vao mahafantatra ianao na 13 marsa hoe rehetra daholo ny taratasy ilaina de iny le malagasy moa efa zatra foana miady mafy satria ampiriatin'le fitondram-panjakana 5 andro de hikofokofoka hanao an'le antota-taratasy amin'ny distrika 700 circonscription électorale fari-pifidianana tena manahirana le fomba fiasan'le fitondram-panjakana tsy clean mihitsy le jeu
fa isaky le fanapaha-kevitra sy le zavatra atao kely de tsy maintsy misy ketriketrika faminganana ketriketrika foana ahafahana miveroe an'ilay systeme an'le fanjakana ketrika maro anisa amin'ny fomba hafa moa zany rehetrarehetra zany eny are fa sasamiandry sika ay zary bokosy fa eo izy io efa nambarako teo ny alana tsiny teo fa mbola avy teny accusé belera satria androany natolotra amin'ny fomba ofisialy ny candidat amin'ny firaisakina distrika navaradrano afrain'Andriamosa de avy teny ny solom-bava-moaka atsika Todsoa Andriamabandry de zao izy vao tonga efa mifampiresaka mihitsy zareo lahy hoe tena taraika satria mbola tsy maintsy nanatrika an'izay zany de zao vao tonga ety amintsika satria raha misy tena ponctuel amin'ny leran'izay misy député Todsoa vao maraina de efa miaraka amintsika eto tonga aloha fa nisy an'izay tsy maintsy ampisehoana amin'ny firaisakina zay de miaraba député Todsoa. Ya miarabanao faniry miarabany technicien ary miaraba ny vahoaka malagasy rehetra na eto an-toerana na any ivelany beta be misy nareo nandefa SMS miantsy hoe aiza député efa miandry zay ato mba manampy ny fanirina ity eto ity aho ka irao ka dia faly miarabantsika ao anatin'izay rehetra ry resaka politika no resahantsika eto toy ny faniry zay tena mikalika mazava tsara fa mialohan'izay rehetra zay de am'rary sosiny tsara ho atsika rehetra am'ty andro an'io ty ary farany herinandro koa moa zany dia mirary sosiny tsara zany ho atsika rehetra mba tratra n'izay farany herinandro zay ny anomboantsika azy ngambany tonga dia salamika mahazatra faniry dahoara satria maro de maro ny asa soa ny asa sosialy zay ataontsika le fotodrafitrasa ho any Ambohimanarina satria tamin'herintsika tsy nisy tsinona teto satria fa valon'ny volana marsa dia io aloha zany ny asa sosialy zay anisany natao misy anankitelo lehibe izy hitantsika am'izao zany fa koro mamim-poana amin'ny teny anglisy Amanarivon'ny Mahery no tonga zany tamin'ity volana mars ty dia tonga nanosina an'izany ny flora valomanana zay isaorana be da be mihitsy izy satria rehefa resaka fanabeazana dia manampy ary tonga ary sarotiny am'izay misy ny flo ravo valomanana zany ka hitantsika am'izao zany zany mpianatra zanaka Ambohimanarina sy ny manodidiny zany zay mandritry ny 9 volana de akory maimaimpona ary polikopy maimaimpona zany zay atolotra ao anatin'ny zanaka Ambohimanarina ary tena mahafaky kely de ava misy olo efa 70 taonina mahery faniry mianatra n'zany teny anglisy zany mbola liana am'zany moa zany dia misy koa zany ny zandrandrena eo amin'ny enina amby folo taona 10 amby folo taona eo fa ny akamaroany zany dia manodidina ny 9 amby folo taona 20 taona 10 amby 20 taona eo zany no tena betsaka anatin'izany raha arivo mahero no inda manao an'izay ary efa misy ny fandaminana zay atao ary efa nanomboka zany izany teny anglisy zay efa folo andro zay ny hanomboany efa misy mizara niveau moa zany fa mety anontanytsika hoe ahoana député misy trano hita mazaka Amanarivony be zany fa misy mizara niveau zany ny ao misy niveau 1 niveau 2 intermédiaire misy zany le atao hoe tena débutant mihitsy koa zany ao anatin'izay ary misy ny hoe olona efa hoe mba mafezy dia misy zany hoe échange zany sisa no anamafisana an'izany ary tena faly ravo ny zanaka Ambohimanarina sy ny manodidina atao anatin'izany ary averina fa 9 volana no fihepitaona naovantsika an'izay ary le 9 volana zay tonga de mahay mamaky teny sy manoratra ary miteny amin'ny teny anglisy ranoray zany ny fianarana anatiny ary mbola mahazo certificat zany ary misy examen zay atao mihitsy zany ao anatin'izay ary ara-dalàna ny zavatra omena sy ny taratasy zay omena ao anatin'izay averiko ihany fa ilaina ny fahafezana ny teny anglisy am'zao fotoana zao zany raha te ho lasa lavitra tsika eo amy sehatry ny asa na sehatry ny fianarana de ilainy zany manarak'izay koa zany faniry dia herinandro taorinan' iny dia entonay zany de misy rososina ihany koa zany de misy koa ny fanofanana ho an'ny fitazana sy ny zokiolona zany ary nisy niaraka tam'izay zany io zany le izy zay ny rahako sy ny association ny andraina zay ny vadika moa zany no mitantana azy dia misy zany
ireo olona na tanora na lehibe afanafanana mba afahana misitraka zany hoe ahoana fomba fitazana ara-pahasalamana reny zokiolona ireny, ahoana fomba fikolokoloana azy satria matetika dia matsiaro voailika reny nefa tsy toy zao tsika raha tsy nohony reny ray aman-drenitsika reny dia zay zany anisany nanaovan'izay fanofanana izay ary koa zany mba ahafahantsika zany mitaiza sy mikolokolo ara-pahasalamana na rabatana io naratsaina na ara-panahy zany satria misy teknika fomba fanaovana an'izay ary tsy vitan'izay koa fa raha tianangana centre tsika ho an'izay fitazana ny zokiolona zay zay tena mandeha mihitsy zay na centre io na ONG dia zay zany tena am'izao fanofanana zao fa vao vita ny fanofanana de afaka manangana izay zany isika ary fantatsika koa fa raha oaraoara ho any ivelany isika dia ilaina izay hoe ilain'ny firenena any ivelany ny olona mahay zany hoe mitsabo sy mitaiza ny zokiolona ary be da be zao ny tanora malagasy efa lasa any ivelany zany ao anatin'izay de zay zany ny anisany koa mba hoe tokony sitraka zay zany ny olona rehetra ny zanaka mbo manarina sy ny manodidina dia natao hitatsika kokoa zany fa eo anilany eo dia misy ny fanofanana miteny anglisy zay somary embontsika kely azafady ny teknisianina de misy ny fanofanana miteny allemand nanomboka koa ny teny allemand faniry mahay maim-poana koa zany ho an'ny zanaka ambo manarina sy ny manodidina zany dia efa manomboka zay zany satria ilaitsika koa zany ny teny allemand am'izao fotoana zao zay mila ho atsika mafy teny pirenena maro am'izao fotoana zao am'izao andro ny fanotoloana ny globalisation ny mondialisation zany ny tenitsika zany dia tokony ho fiheisika fa ny hafa koa zany dia fiheisika koa zany ao anatin'zany ary maimaimpona koa zany fampianarana amin'ny teny allemand zany ny amanantsika azy zany dia tamin'ity herinandro ty dia misy indray ny fanamboarana ny fotodrafitrasa lalana faniry dia ho alefa ny teknisiana angamba zay io de hitatsika zany fa menimenina nangataka ny olona fa tsy nijery mihitsy ny commune Benatananarivo sy ny fitondram-panjakana tamina fotodrafitrasa lalana dia tamin'ity herinandro ty zany dia nisy zay fanaovana ny lalana zay efa misatsaka hitatsika am'izao eo amin'ny Babassin eo Akazomanga efa manomboka zany ary vita amin'ity volana marsy ty gafaniry dia nataotsika zany ary zay napikaikaiky ny vahoaka fa mananga zipo ny vahoaka zany eo Akazomanga amin'ny lalana mitsofoka amin'ny Babassin efa manomboka soma tsara zany ary totonga zany ny tenako sy ny mpiaramiasa nitsidika nanaramaso ary ny tazo nangady mihitsy faniry ary nanenina ny olona zany io mba hoe ajaina zany zany fotodrafitrasa zany ary misy koa zany izay somary avelitsika kely zafady io any amin'ny dobo Idamanga metre io zao faniry champion d'Afrika io amin'ny resaka sport amin'ny resaka inty an'ity gafaniry raha volany io akaiky io zao de tia mitondra moto tika amin'ny resaka ino ty any masandy ty izy zany no bras de fer champion de Madagascar io Clément izy fa resaka bras de fer champion de Mata champion d'Afrique de mipetraka amin'iny lalana iny amin'ny Dobomanga iny zay tena onaona tsisy andanana de efa misatraka zao ny anaovantsika azy ho an'ny mponina Akazomanga efa nitsidika moa ny tenako de niaraka tamin'ny vahoaka io de efa vita tsy ela io zany efa vita tsy ela zany izy faniry de zany dia ny raha ny tenako zany sy ny mpiara-miasa amiko ary misy ihany koa zany reo mpiara-miombonantoka nahita toerana na any ivelany zay manampy amin'ny fanatanterahana azy ary ho vita zany tsy hoe mponina Akazomanga efa be vitatsika tao Akazomanga fa mbola mitoy ny asa ao anatin'zany mbola averika any tsy andraikitry ny solombavam-boaka ny manao lalana sy fotodrafitrasa fa adidy zany ho an'ny mpiaramonina efa hitanao zao ve le vahoaka fa tena hoe fotaka mibilisatra be da be ny folaka sy ny tapaka ao anatin'le izy tsy mijery ny tompona andraikitra de tsy maintsy raisy ny tena adidy no manampy ny fiaramonina sy manateraka izany mety antanitsika hoe Akazomanga ihany ve efa nisitraka zay fotodrafitrasa zay daholo ndraiky amin'ny telopolo fokotany fa nataotsika zany dia fanampiny de mety tenitsika hoe ahoana ny anay monsieur le député amin'ny herinandro indray dia miteny eto indray fa de fokotany hafa ihany koa aza matahotra tsika
fa efa eo mpanaovana ny fokotany afitsika de ho teny kikety indray hoe nynakazomanky iny zany a efa ho vita indray a roa de ho avy reny ny fokotany manaraka aza matahotra na ryambo manarina fa raha mbola eto ny tenanay dia mijery anareo atrany amy lafiny maro ary averika any na de tsy asa ary zany de mijorotsika ary aitsika ny mandresy lahatra le mpiara-mipantaka maro reny ary nisy olombamboaka zany ko ninona tenenina ary zay moa tsy de dizako amin'ny namana sasany nisy olombavamboboaka hoe tsy kasy zany dia tsy tokony atao fa olomboafidy ianao rehefa hitarainany olona ianao de zao tsy maintsy mijoro ianao ary tsy maintsy mitady lalana anao zany a anapina ny mpiarabelona aminao zany a ao anatin'izay ary zay matodsoa ny todsoa tsy maninona raha tezitra amiko ary a ny namana sasany solom-bavamboaka fa ny afiferika any ny ambo manarina efa misy fatotra amiko sy ny voaka nambo manarina efa nisy ny fanarahanay efa misy ny dina ny fanaovanay ka ninoninona zany a manahirana ny olona dia miarak'izay na fahoriny io na fifaliana io na inziny na inona io na inona dia fiarametana anymponiny nambo manarina no atao na mora na namisarotra na amin'ny asa sosialy io na fotodravitrasy io na fanampiana maolombelona io na resaka fanabeazana io na resaka fanampiana ny tatsa eny atambara io raha resaka fanazanjahantena io na resaka fanampiana ny zokiolona io a de mbola eto totsoan'andriamampandry dia miaro ny vaoaka trany mitondra ny feon'ny vaoaka ary tsy zany hoe miaro mitondra ny feon'ny vaoaka ihany fa manaramaso lesan'ny mpanatanteraka ka rehefa tsy anao ny mpanatanteraka rehefa tsy mahafapo ny sy javatra ataony tsy mandeha amy laoniny de mijoro isika manao ny asan'ny mpanatanteraka fa haitsika koa zany asan'ny mpanatanteraka zany a faniry eny ary tsika moa rehefa ohatran'izao ka anatin'ny miara-manontsy miaraka amin'ny député Totosoa de manome fotoana am'izay hoe asa sosialy eny ambo manarina zay a ny antony de hoe ilain'ny vaoaka ny mampafantatra an'ireny ary ilaina ihany koa ny ahafantarany rehetra ny amin'ny hoe misy anjara biriky amina tahantsoroka hoentiny solomam-boaka mankeny fotony zany fa andriamatoa député tamin'ity herinandro ity zany a tamin'ny filakevitra minisitra tamin'ny larobia no amafisina tamin'ny filakevitra minisitra ny amin'ny hoe famoahana didy mpanjakana zay mametraka aloha voalohany indrindra am'ireo antota-taratasy ilaina amin'ireo zay irotsaka hovidiana ho fifidianana amin'ny fifidianana solomam-boaka fa faharoa ihany koa dia ny am'ireo mamaritra ireo distrika sy ireo solomam-boaka zay olaninta mandritra ny fifidianana amin'ny fahasivy amin'ny roapolo ny volana me ka raha raiky amin'ny 50 hatramin'izay zany dia ny tombo 2.10 lasa 13.10 indray izy am'izao fotoana izao ny antsaroko dia tsirabe voalohany sa faharoa izay betafo de ao anatin'izay voalohany iny dia betafo de ambatolampy raha sy diso mandry tsara ao anatin'izay antala ao anatin'izay iosy manoro tomasina faharoa ambilobe ohatrohatran'izay maromaro hoe distrika zany 2.10 fa ho amin'ny lecture politique reto izy reto ambatolampy betafo tsirabe voalohany de aiza le izy teo fala vototra indray ambala vao iosy tomasina faharoa manoro mandro tsara betoky atsimo amboasary atsimo ambilobe antala reo zany no ny ampy raindray solomam-boaka ao amin'izy ireo tonga de fomba fijery politika avy hatrany député Totosoa voalohany misy kajikajy politika ty hafaniry zay atao ny mpitondra ny voalohany dia kilalao maloto le izy ary manana mauvaise foi ny mpitondra zany fa natao hoe mpitondratsika faniry eo anao no milaza fa hoe tsy ilaina ny antemeran-dolona fa tokony ho ravaina mihitsy zany rehefa tsy nyravaina moa de hoe aloha ena fa mihinam-boly lampanjakana mila politika ny fitsitsina de na ina anisan'ny antemera lolona fa hoe politika ny fitsitsina no atao fa sahirana ny firenetsika de zao mifanora zay zany le teninao voatambyrotaona tamin'ny heritaona tenylle filoa sy le gouvernemanta le mpitondra zany am'izao fotoana zao fa maninona no hoe politika ny fitsitsina no tokony ataonao ny vahoaka efa tena hoe mihinany tsy fihinany am'izao fotoana zao de nampitomboinao indray nisan'ny solom-bavamboaka
daty fa tena dépense zapipigna zany vola mba nihetra mbaoboaka inge no anakarama ny vola ny mpitondra na ministra na solombaboaka na prime ministre na filoam-pirenena na filoana androm-panjakana na ny mpiasa mpanjakana de firenena ve efa ohatra zao fitangany vidim-piainana efa tsy mandeha am'izay loany tsony a ny fandaniana zay atao de nampitombono ndray zany nisan'ny solombavamboaka tokony fanohatra am'zay ary no atao hoe tokony na ina nisan'ny solombavamboaka raha ampiko manokana zany zay solombavamboaka rainge de efa mahavita mitondra sy miaro ny feon'ny vahoaka faniry hitatsika am'zao ke profo mitohaka amin'ny tentany inona ary zao ny ilaina le solombavamboaka volomboasary hatram'izay fa ny solombavamboaka ny ty amin'ny fanoerana no mitondra ny feon'ny vahoaka mitondra ny fitarenany vahoaka mandonina latabatra anenivon'ny gouvernemanta miseho ainao manjery télé radio facebook gazety mikritika ny tsy mety ataon'ny mpitondra mpanatanteraka asan'ny solombavambahoaka inge zany zany hoe manomba naniasan'ny mpitondra ny gouvernemanta de manao reo marika ianao de mitondra ny marary ny olona fa taizany solombavambahoaka IRD orange hatram'izay sady moana ny marenina osy ny vahoaka kina zany nirananao a solombavamboaka raha misy disika anakoroa anatina disika anankiray de jereo faraty mandray na ty amin'ny fanoerana na IRD ndray fa jereo fa solombavamboaka ty mafoana no mijoro faniry miaro ny vahoaka mijoro raha misy zavatra manjoma le vahoaka io natatsay io na resaka olana fanabeazana io fotodrafitrasa io solombavamboaka ty manao mitsangana mijoro na jiro tapaka io na rano tapaka io na inona io a izy no mijoro irenivon'ny vahoaka mitondra ny feon'ny vahoaka ary tonga de miseho any amin'ny ainao manjery rehetra mba ho fantatry ny mpitondra le izy fa aizany solombavamboaka ny IRD zany a tao anatin'ireny ka amiko raha zaha manokana zany a dia amiko ary a zay manana solombavamboaka roa isaky ny distrika de tokony na ena nge zany faniry de miena mihitsy a misasaka nisan'ny solombavamboaka amiko zany raha izaha manokana dia tokony tena hoe na ena atsasa mihitsy ary nisan'ny solombavamboaka tokony atao raha isaky ny distrika io de vita fa inona ny ilaina solombavamboaka be ta be ohatra n'izao de aninona fotsiny ary sady tsy vory ianao sady tsiry ianao tsy anao tsenjery anao tsy aro ny vahoaka ianao anangatanana ve ny anakarama amin'ny vahoaka aminao non kosa tsy mety zany sady tsy adevitra anao amy resaka lalàna nefa mpanao lalàna nge ny solombavamboaka miadevitra inona lalàna vitan'ireo solombavamboaka fa lalàna any amy tsisy nge resaka teti-bolona mpanjakana tsy hitanao ny anatina commission zara fa misy zay nono ao miadevitra amina loi de finance tsy hain'ny akamaroany solombavamboaka zany indrindra fa ny amin'ny zay a atoko volomboasary eo koa moa zany misy indépendant de mitanjiro fotsiny de manangatana nafaniry zany tsy mirehare fa ny aty amin'ny fanoerana de mahay antsipria zany resaka teti-bolona mpanjakana zany ary miadevitra ao amin'ny commission sy any anatin'ny fivorimbean'ny antemera-pirenena ary miakatra manao débat manazava ny zavatra tsy mety tsy tokony ahitsy ao anatin'zany teti-bola mpanjakana zany izay ngy lena ny solombavamboaka mahay miadevitra am'zany hoe lalàna resaka teti-bola mpanjakana amy lalàna maro na projet de loi io na proposition de loi atolotry ny solombavamboaka na ny gouvernemanta na ministre mahay miadevitra am'zany ianao mahay manaramaso ny asan'ny gouvernemanta ianao a de alanao atsipria mihitsy ny asan'ny ministera tsiraray avy hoe ministeran'ny fampianarana inona ny mety inona ny tsy mety inona no tokony atao de manontany an'le ministra anao de miadevitra ianao de mametraka fantanina ohatra zany koa ministranny angovo ny jono ny ministeran'ny agriculture ministeran'ny fahasalamana ministeran'ny vola sy ny toekarena zany rehetra zany tokony maîtrisena na solombavamboaka daholo zany zay no antony nataontsika hoe zany solombavamboaka zany de tokony olona mahay zany re aloha nianatra mahalala mahafantatra zay tokony atao amy resaka lalàna amy resaka fitantanana mpanjakana ary olona kendry zany a olona modely ary mba navita zavatra teo amin'ny anatin'le distrika zay misy azy katoteny eo mason'ny vahoaka rehetra zany de efa asiko fitenenana faniry zany ao anatin'izay fa ny aty amin'ny fanoerana zay nikambana
ny anatiny hoe vovonany ny firaisankina de efa olona voafantina daholy ny olona zay natolotra tao anatin'zany manana zay profil critère zay ny teneniko zay ka zay zany a na tonga ty tena amin'ny polo am'zato ty raha za manokana hevitry ty a dia tokony tena hoe nahena am'sasaka misy ary a ny asany na nisan'ny solom-bavamboaka ray zay faharoa faniry dia fantatra ry zareo fa sahirana izy ary tsy olana izy fantatry nge ny tsy fitiavan'ny olona azy fa mangitsotra ry zareo e zany zao miakohatra zao anao raha zany atsirabe voalohany zany zao député Michel avako aby tsy ho resinao mihitsy zany a fa hitanao zany a miaraka mivoaka foana zany musla mivoaka foana zany na mora na sarotra manao enao hoe de arisy any zany ary mbola natolotry ny firaisankina izy zany tokony amboariny zany fa tena hoe misy zavatra tena hoe efa fantatra zareo zany ry zareo fa tsy olany ao anatin'ireo distrika roa amby folo reo zay atahorany mafy faniry de nampiana ray ry izy fa fantana izy zany a fa horesiny ny aty amin'ny fanoerana ny firaisankina de miandry fotsiny izy zany miandry hoe rehefa tsy mahazo 50% mahefitra ina de tsy podroa karaha ko anatin'ny 9,99 fariny ianao de matafiditra ray zany zareo ao anatin'le izy zay zany hoe misy calcul politique zany io faniry politique amin'ny fitisiana aveo no ataonao de lasa voamaika zany ao mampitombo ny dépense zany a ny vola mivoaka eo nivony vola iampanjakana am'izao fiainana sarotra izao ka hita zany faniry dia mame tokony avahoaka fa ny kandida zay natolotry ny firaisankina nisy ny vaky voalohany androany koa nisy ny vaky faharoa zay iara-bako manonokana zany faniry reo solom-baboaka ndray zany androany zay kandida efa ntenena teo angamba distrika ny avaradrano mazava ho azy fa nisy solom-baboaka moramanga hafa zany a soavinandrina ohatra hoe gamoramanga zao no tadidiko teo a ny soavinandrina ny miarinarivo i fanadina maromaro zany ry zany teo a de iara-baiko manokana zany ianareo a na zay kamanda anareo zay a aza matahotra ianareo a efa tena nijerevana ambony ambany reny kandida solom-baboaka tim zay ao anatin'ny firaisankiny reny a ary tsy jerevana ambony reny a ny jerevana ambany a azo atokisany reny a ary ohatry zay koa ny atolotry ny firaisankina zay atolotry ny avy any amin'ny aprositeny na avy amin'ny HVM na ny APM na tsara tafina zay ka anatina firaisankina efa hoe tena hoe olona zay mamioditra ny olona zay mamigna bahoaka no atao ao anatin'zay olona tena hoe iaro ny vahoaka ary olona tena hoe manam-pahalalana manana ny fahaizana ary manana ny fahendrena no atolotra ho kandida ao anatin'zay ka androany afa faniry dia miarahaba an'ireny namana kandida zay natolotra androany any ao anatin'ny firaisankina ary koa miarahaba manokana ny avaradrano faniry napetsi-po zany ny zavatra androany natolotra ofisiany androany moa zany a ny kandida solom-baboaka ny avaradrano ary tena napetsi-po a dia i député zay teo aloha zany a zay molona député izy am'zao fa tsy kandida ny firaisankina matedera rahalahy de ho tonoko manokana teo sy député jeria zay navita be ho any avaradrano fa nyresaka nanantona tany iatranony ny kandida député sy ny maire zay ho vita tao anatin'ny tim de antsofina i député tsy jery rano ry zareo mba hoe aleo malasana ao anatin'zany ary tsy nametraka olana mihitsy ny député jery zay tokony ho modely ho an'ny mpanao politika rehetra ary tena mendry pipiderany ianao honorable jeria amin'ny fihetsika matedera zay nataonao a ary ny kandida solom-bavamboaka iavitra moa zany dia nyteny ampahebe maso mihitsy a teo anatrehan'ny flora valomanana sy ny firaisankina sy ihany keo zany a ny vahoaka fa tena tena hoe tsofindrano ary ampiralahina zany a no nanaovana an'izay a rehetra izay fa tsika masy fanirika izao ary mpanao politika gasy mihitsy io a miakapetsaha mba tsy tenako hoe zato isan-jato fa ny sivy amby sivy isan-jato mpanao politika gasy ary zay mahatonga atsika hoe tokony mila pratika politika vaovao sy toetrana politika vaovao eto Madagasikara rehefa esorina ho ministre membre ny gouvernement ianao ary indrindrindrindra
rehefa solombavamboaka anao ka tsy atolotry le antokontsony de tezitra avy eo de mana ratsy le toko zay nanolotra anao de milatsaka amin'ny indépendant zay zany a mba tiako terenay zany amin'ny na ao anatin'ny tokony misy anteny io a na ny antoko hafa zany a eto Madagasikara ilaina ange ny fifadimbiasa toerany ary tsisy olona maritra mandrakizay amina toerana politika zany na filoham-pirenena izy na premier ministre izy na député izy na ministre izy na gouverneur izy na iny izy na chef fokatra izy na iny izy na iny na be ny tanàna izy fa tady teo fa rehefa eo ny rehefa mitsofoka anao a de tady teo fa rehefa miditra ny varavarambe anao a de tsy maintsy mivoaka amin'ny varavarambe ka zay no ataoko hoe rehefa eo anao de tokony anao zavatra tsara ianao fa matoko anao a tsy ho isan'ny candidat tsony de tsy hoe tsy nahavita koringenao e fihinana ny fifadimbiasa toerana ary misy toerana koa hafa akoatra ny solombavamboaka na akoatra na ministra andraikitra zay omenanao nge avy eo e fa tsy voatery hoe tsy ho candidat tsony ah de frustré a de déçu a de tezitra io tsy fin du monde ke zany faniry e fa ny olo-kendry tompoko ny olona manana zany hoe etika politika zany tena tsy atao candidat tsony ary ianao de zao tsy mampaninana anao zany a fa ny tena faindrena dia zay nataony député Algérie zay a mitsodratra ary ianao a ary manohana le osolonao a ao anatin'izay ary zay zany a mbola ady hevitra zay hoetiko zany faniro an'ny vahoaka malagasy hoe ny mpanao politika ihany no mitondra ny firenena ao anatina parti politika na ao anatina toko politika jerevy ny any ivelany rehetrarehetra firenena mandroso na firenena afrikana io na européanina io na ny amerikanina io ny anglisy io na ino io na aiza io na aiza era-tany faniry de jerevo fa tsy maintsy anatina antoko politika natao hoe politicien no mitondra ny tany sy ny firenena any anao no manana an'zany hoe vina manana an'zany hoe programme na projet de société manana an'zany hoe idéologie na foto-kevitra anatin'ny antoko politika ary voavolavola anao zany ary manana ekipa maro rantsina anao de iny programme anao na projet de société anao iny no entinao ilatsahanao rehefa misy fifidianana sy le toko zay misy anao de rehefa lany anao de mana tanteraka an'iny programme na projet de société io ka zay zany no tenako amin'ny vaoaka hoe rehefa ifiditsika de olo anatin'ny antoko politika ihany satria misy discipline anatin'ny antoko ary ny antoko dia manerana ny Madagasikara ny antoko matanjaka ao anatin'izay fa raha anao indépendant ianao de tsy mpanao politika ianao zany fa ny tenanao zany no asoasonao miady ho an'ny tenanao anao mato milatsaka le indépendant ianao raha milatsaka disika ray amin'iny ange no misy anao e de ahoana zany a Madagasikara ray manontolo ao anatin'izay de hiady ho an'ny tenanao zany ianao satria miady rery ianao reriny ao tsisy idéologie ianao tsisy projet de société ianao tsisy ekipa maharatsina ianao a isaky ny fokotany na commune na disika na région enany Madagasikara ketrany ako amy mampampianatra ana fany mampianatra sociologie politika sy science politika de hoy zah hoe ory vahoaka tokony ifantana amizay tsika ny vary sy ny tsiparivary rehefa ifidy zany tsika manomboka zao a de zao tokony anatina olona anatina parti politika no fiditsika fa matao koa firenentsika ohatra an'izao dia eo tsy fahafantarany vahoaka fa eo koa ny fanararotana nataon'ireny indépendant reny manolotra vary koviety manolotra voly de iny koa zany ny vahoaka de rebreben eo raiso reto rehefa misy mamenareo a na ny indépendant na ny toko izy na toko izy fa adala tompo reny fa jerevo le hoe iza ny olona mendrika iza ny olona miaro anareo iza ny olona hitondra ny tena hoe feo anareo ary iza ny olona hoe mahay miady hevitra am'zany hoe resaka lalàna sy miady hevitra amy resaka toekarena na fitantanana mpanjakana resaka ara-tsosialy zany iza am'ireo candidat zay hosolom-bavambaoaka zany de tsarovy fa anatina antoko ita politika zany de misy fitazana ara-politika zany misy natao hoe éducation politique misy ny fampianarana natao hoe culture politique sy ny etika politika ary eto tamy 2019 efa teto amy ty plateau ty mbola tsisy miara-manosa tam'zany ary tany amin'ny plateau hafa efa ny teny amin'ny vahoaka hoe rehefa mifidy ianareo de zay atoko matanjaka ka manana hevitra tsara
nofidiana sy ao anatina antoko jerevika tsika any Etats-Unis tonga de hoe ty républicaine ty démocrate mazava be de mifidy ny vahoaka hoe aiza zany ny foto-kevitra sy ny projet de société maharesy lahatra azy de iny ny nofidiny le ao anatin'izay olona atolotsy ny républicaine na ny démocrate any France mazava be mihitsy hoe misy antoko tsy maintsy anatina antoko ihany voalasa hoe homme politique ianao na homme d'état ianao na femme d'état ianao fa tsy amin'ny lalana hoe indépendant zany mihitsy iny fa matoa zany tsika ohatra zao ny firenentsika de tsy tena hoe le olona politicien ao anatina antoko voafehany ao anatin'ny antoko no mitondra ny firenena am'izao fotoana zao ka zay zany dia mampianatra atsika ary manoro-hevitra atsika zany ho avy ny fifidianana de jerevo hoe izany tena anatina antoko politika mandresy lahatra anao zay aloha jerena de jereo hoe iza le olona ko zay tolotsy le antoko politika olona manany maizy azy hoe mba inona zava-bitany tao amin'ny fiarahamonina mba hatoteny ve izy teo am'le fiarahamonina zay misy azy mba nikasokasoka tamin'ny vahoaka ve izy na tamin'ny fahoriny io na tamin'ny tsy fahasalamana io mba olona ary afaka ifampiresahana ve le olona anatiny mba olona manana ny fahaizana koa ve zany amam-pahalalana ary manana ny fahendrena ve zany olona zany mba hiaro anao vahoaka zay zany ny ajerena ry vahoaka malagasy eo za aloha dia resy lahatra fa ny ao anatin'ny poroporotany fa iny na ao ambo manara de fa fantatry ny vahoaka zany ary efa resy lahatra ny vahoaka ao anatin'izao fa ohatra midisitsika hafa dia maiza zany tsika mijery am'izay fa aza de osodoko an'ity indépendant ty aloha zay zany de tenaniko atsika fa ny tena no arovany ao rehefa tonga anatina assemblée nationale izy tsy manana idéologie hoa zany tsy manana vision zany tsy manana projet de société zany tsy manenika ny Madagasikara zany fa fa misy ny olona hoe ao anatina antoko voataiza ao anatina antoko politika no mitondra ny olona tena hoe voataiza hitondra ny tany sy ny firenena ka mino aho zany fa mahay mamantatra ny vary sy ny tsy mpifarifaritsika ao anatin'izay ary misaotra ary isaorako ny mpanao politika rehetra sy bola mijoro zany vahoaka kosa mahay mijery koa ny vahoaka hoe antoko politika matanjaka ve ty azo antoka ve ty ary le olona sy atolona ve dia manany ny maizy azy feana zany ny fantenao zany ny tafaniry dia zavatra tsy zavatra mamenatra zavatra fanilikiliana ny zavatra ataon'ny mpitondra tratram'izao satria vo nanomboka mihitsy zany hoe isy ny fividianana solom-bavaboaka de fa ahitsana aty amina petrabola caution zay 5 000 ariary na pitabona 20 millions d'ariary zany hoe 100 millions de francs FMG zany ny caution reny zany dia faniliany reny tsy fanajana ny zon'olombelona reny tsy fanajana ny démocratie zany zany hoe fanakanana ny olona tsy fidy fa lasa hoe fitondrany mpanambola ny eto Madagasikara zany hoe zay le atao hoe lasa régime plutocratique zany misy eto Madagasikara zany hoe tsy manaja ny démocratie zany fa zay manambola ihany zany no afaka hirotsaka sy afaka hitondra ny firenena zany avy eo tsy zay le izy fa ny olona rehetra tompo zay mananjo 18 taona miakatra ary manana mpandrina anavitra ny firenena sy hirotsaka dia soany zany na izy izy na iza rehefa tsy nigadra le olona fa ty zany tonga de asinao tia zao 20 millions d'ariary angino de miemotra daholo ty olona tsaro fa misy olona nge hiampampianatra ny amin'ny EPP any misy hiatatsany mamiotra ny olona misy olona any mpamboly vary izy misy olona any mpanao asa tanana izy fampianatra hiampampianatra amin'ny EPP sy ny tiany olona izy mamiotra izy olona tena modely izy tena miasa ho an'ny vahoaka izy iny tiany olona am'le distrika anankiray na commune ray raha tianao be ny tanana izy nanao sombamboaka izy fa misy 20 millions d'ariary aiza nahitany an'izany fa de fa miembotra izy ao anatin'le izy de lasa le olona zay manambola fotsiny zany am'le fatra fa businessman izy manambola fotsiny izy fa tsy manam-pahendrena ary tsy toteny eo am'le fiarahamonina de izy reny le candidat ao de lany izy avy eo de aiza de le olona ny eo fa tsy mamiditra akory
tsy miaro mivoaka tsy malalany marary voaka akory a le olona lany eo a de ina no ataony manao bizina fotsiny izy eo a de mamerina ny volany laniny tamin'ny nanaovana ny propagandy de ahoana raha miady hevitra ara-politika ary tsy hainy mamaky ny loi de finance ary tsy hainy mamaky zany teti-bolona mpanjakana zany izy sahirana fitondram-mpanjakana zany tsy hainy fanaovana lalina tsy hainy de tsy mahagaga le firenena zany a raha miembotra tahaka zao faniry satria le olom-bo fidy na le olona voatendry hitantana eto amin'ny firenena de olona tsy manam-pahalalana olona tsy mahay akory izany hoe ahoana ny fomba hita tanana ny firenena tsy hainy kory inona zany hoe tokony atao am'ny resaka toekareny zany a am'y resaka fitantanam-bolony zany a am'y resaka ara-piarahamoniny zany a de tsy hainy akory de tsy mahagaga raha potika ohatra zao ny firenetsika zany a satria olona tsy mendrika ny mitondra atsika olona tsy mendrika no voafidy ary olona tsy mendrika no voatendry eny ary satria moa mpandinika fiarahamonina pahay raha toekarena no miresaka amitsika dia inina mihitsy ny tsy hitapahany zany mba hahafahana azotsika le fanazavana fa ny vavaohatra amin'ny omaly le tany Tomasina marana antsika nyty fandaran'ity député Totosoa efa nambaraka teo ihany de ny fidinana andalambe rotsakalina nataon'ny vahoaka isaky ny fokotany maromaro tao Tomasina tao zany a nandoro pneu ary ny antsoantso leo délestage a tsy manaiky an'ilay fanapahan-jiro zay anaharitra nandritry ny roa andro larobisy lakamisy tao Tomasina tao fa tamin'ity androany ity ihany koa zay alefa namana faly eo satria nahazo vidéo isika dia ny tokony mampiasa ny sambaty eo aloha SMA izy am'izao fotoan'izao société municipale d'assainissement zany a municipal d'assainissement n'Antananarivo moa zany mazava ho azy zany a zay fantatra fa olana eo amin'ny resaka vola zany no manahirina an'izy ireo a reto tanora reto a sy ray aman-dreny reto a no mpanadion'ny tanàna mpandroaka fako zany a de na ongana izy ireo avokoa zany a reo dabapako teny ambohida ambany akatra anakadrama iny a teny ananisana teny pasapito ampandrinomby a ary ranony vidéo farany voaraiko aza zany a de teny beoririka ihany koa zany a izy ireo de voabahana ny lalina satria mibahndalana mibaka ordure zany a raha ny vaovao samy hafa moa zany ity moa vidéo alefa mifaly eo amin'ny fanonganana baka ordure ndray zany zao ity asehoantsika ity a fa efa misy ao a sary zany a zay mampiseho am'izay fionganana dabapako maro be zay zany a teny amin'iny aksa eny amboriboritany fahadiminy raha ohatra ka olona izy namana faly araty sosialy daholo le hetsika député Totosoa na nresaka tsy fahafaliana momba ny jiro tany Tomasina nanapoahany mpitandro filaminana lacrymogène sy assourdissante na ny teto zany de zao hitatsika zao miongana daholo ny dabapako tsy hetsika fotsy ty fa hetsika fako zay zany ty zavatra ty re olona tsy hetsika fotsy fa hetsika fako a nefa de nanome fanamby le filohan'ny repoblika tamin'le PDS vaovao hoe 10 andro tsy maintsy voaroaka de hoy le PDS tratrany tanjona nefa kay zany a tsy mbola manana an'izay tena hoe zo tokony sotrahany araky ny tena tambony ny asa vitan'izay reo mpiasa eo anivon'ny SMA de niongana amin'ny fako zany eny amin'ny lalana rehetra eny eny raha reo moa nanongana enjana amin'ty raharaha ty nge mety hoe ry zalahy ihany koa mbola andraoko any raha ohatra miverina le lela vola samy hafa fa matombo seho zao rehetrarehetra zao de misy fahasorenana maro be mitambatra sy mitambesatra any ambadika any député Totosoa fa ianao efa nanohy an'le fanazavana amin'ny mampahay fiarahamonina sy mpahay toekarenanao a tena misy anton-javatra maro be miodina zany any ambadiko zao adevitra rehetrarehetra zao a eo amin'ny fiainana akapobean'le malagasy mihitsy tena gamaony ena ary zao zany fanomboany atao hoe explosion sociale na fipoahana raha sosialy faniry satria efa tsy zakany olona ntsony de jerevantsika efa tsy mpiasa commune inge no tezitra am'lisy madaboka le baka ordure fa ny vahoaka rehetra mihitsy zany a de atezitra no nina no tsy faiza mitantana ataon'le commune urbaine Antananarivo miao ny karama andrangaha de misy feo zao inatrany mahazo ny karazana inge mimetsika daholo am'izao faniry amitsika am'teny zao ary le PDS vaovao ty tena hoe inona ny atao raha zany teo am'toerany faniry de tokony jana tany amin'ny olona tany hafa iny zavatra tsy hainao akory
vo tonga de mampanantena hoe folo andro de milamina daholo ny fako vo mainka mivangoko mifako nga PDS mialana fa tsy misy ilainanao kory eo tena hoe tsy hitako zay ilalaina an'le olona de hoe mba misehoseho e mba miseho fotsiny a de vava mibeby ny apetraka manina raha tsy miteny e fa rehefa vita le asa vomba miteny anao hoe mba nanao an'izao a fa de fampaniana foana no atao nefa zao jereo ay zay fako mieraka tany io vo mainka misy avovo ny fako loto vo avy ny olana ringa PDS a jereo nge ny rano eraka taninarivo e aiza anao am'izany aiza ny ministera avoakasika ao anatin'le izy ka mbola fanomboana ho azy ao fahadezeran'ny olona de misy feo zao hoe osasina hony le mpiasan'ny commune de osasio hoe hitanareo azy fa dia manana ny namany reo manana ny avany firy reo ary mivoaka de miaro an'ireo fa mihina ny tsominareo ny karamany tena hoe efa manao zay tratrany kikely olon reo e nefa ianareo a migalabo le ry zany ao anatin'le izy migalabona ny mpiasan'ny mpitantana ny commune ny mpitantana ny ministera ny mpitondra am'izao fotoana zao de migalabona daholo fa le vahoaka madinika zany a zay zara fa mikarama efa kely le karama faniry de mbola atao tara eny a de tsy omenany za manokana dia miaro anareo ary reo solomafa mibahoaka namana avy amin'ny firaisan-kiny reo va tia mifanory de miaro vahoaka madinika daholo reo ary manao zay tratrany daholo reo a miaro ny zonareo ao anatin'izany rehetra zany koa dia manako azy angamba faniry dia manentana ny vahoaka malagasy fa milaribe zao ny farany fijerevana ny anarantsika nantina lisym-pifidianana zany hoe faharoapolo ny volana mars jerevo ny anaranao ietano ny ao an-trano ny fianakaviana ny namana ary efa vita zay dia irona am'izay tsika fahasibifolo ny volana me hifidy daholo tsika rehetrarehetra fa rehefa tonga mifidy daholo isika rehetrarehetra tsy hitandreo zay atao ary tsy vitany mifidy any fa mba manokana ray andro mihitsy zany tsika amin'io rehefa mifidy tsika dia mijanona mihitsy zany tsika any amy birao fandatsahambobato eo atokotany da vo tsika rehefa manisa vato efa misy délégué bureau de vote moa any maro samy fa zay tsy metsika mihitsy any anatiny any a manaramaso zay ataon'ireo dia miaraka mihitsy sika vahoaka manaraka zay misy any bureau de valiny fifidianana iny dia makasary sika de manaraka zay anaterana azy de raha tsika akaiky mihitsy zany a efa misy fandaminana tsara mihitsy zany a anaovatsika an'izay a vahoaka matsika no anao an'izay a fa rehefa hoe samy manao azay tsika any amy disika zay misy atsika avy samy netana ny olona rehetra zany tsy hetsika anaramasy zay andehanany iny tsy avelatsika mihitsy zany iny fa sao de misy de mikimaky ataondrareo amin'io zany hoe isika vahoaka mihitsy no mandray tanana zany am'ty ndray mitondraka ity fa rehefa samy mandray ndraiky zay tsika vahoaka amina organisation sy fandaminana sy fanaramaso akaiky io valiny fifidianana io tena raha tsika tena vahoaka maro mihitsika no manaraka zay misy an'io mandray tsorana de maka sary tsy afa mikiky ireo tsy afa mikofoko reo a amin'ny alabato zay atao ary be efa beta be ny mpitondra zao faniry zany hoe reny chef distrika ny any amin'ny préféreny ny reny administrateur civil ny efa maro leo hoe zay kosa de tsy anaraka an'izany toromaritra zany ntsony hoe mangalara am'izao nanao an'izao ao anatin'le izy a fa de isaorana izy reny a satria manana fianakaviana sairana koa izy reny iantsadinyny fantrana koa nge izy reny am'izao fidimpianana miakatra zao tsy fandripalemana zao e ka tsika voavoaka zany am'ty ndray mitondraka ty a satria io na maditsika ampazy ny pejy io na maditsika ny tantara zany io fa sy am'roapolo volana may io fa raha maro anisy tsika dia olona vaovao zany ny tantana ny fanjakana olona vaovao no hitondra ny tany sy ny firenena ao anatin'ny gouvernementa de aovaitsika ny fomba fiasa rehetrarehetra zany a ao anatin'izay a rehetra zay a mba afahan'ny vahoaka sy ny firenena miadampinaritra ao anatin'izay a rehetra zany tsika dia mampitandrina ho an'ny mpiasa mpanjakana zay mbola mikipy reny any a manao ny tsy mety ary mbola verika ety any ianao nisitry ny intérieur aty tany a ianao verangamy nisy ny atany tompona ndraika voalohany amy karakaran'ny fifidianana
de ianao a ilatsaka solombavam-boaka mety solombavam-boaka any sambava de ny tômôbilinao ny tômôbilina zay omenao de asianao ny sarinao sady de asianao soratra ny t-shirt sy oringa misitra mbola tsy fotoana ny pokopoko bakady izy zao ianao tokony zany lalàna voalohany ray no anao tsy mety zany ao de aiza ny seni am'ireny aiza ny ACC iny zany a de tokony disqualifie ny olona iny ary tsika de hitory an'iny zany faniry fa tsy mety le atao hoe ministra ingenao e tsy vitany hoe ministre ny intérieur anao fa sady administrateur civil de mampanahy zany ny momba anao ty fa ely ny olo iny nikesika te ho solombavam-boaka de maika tsy fahiana de manao tsy fanao zany a le misy ny aty tany de ho hitatsika eo zany nataon'ny seni hita zapotrany ve zany ny seni sy ny ACC amtranga tahaka ireny mampitandrina zany tsika am'ty ndray mitoraka ity ho an'izay manao ny tsy mety satria aloha iverina amin'ny vahoaka am'izay ny fahefana vahoaka ny tompon'ny fahefana mametraka ny fahefana anaramasony ny vahoaka am'ty ka zay misy zavatra tsy mety kosa zany de joro am'izay ny vahoaka isaky ny fokotany commune ny distrika am'ty indray mitoraka ity koa dia manao veloma ho atsika rehetra zany am'izao andro soma izao ary eto zany dia miaraba manokana faniry ho an'ny dadabe mo zay nanana tsingeritaona naterahany omaly ary eto koa dia miaraba sady ny regniko amin'ny lahady zay anniversairany 17 marsa de miaraba n'izany reny antokana eto tao tany zany de miaraba nanao sady amin'izany ry reniny malala de hoe hitatsika eo zany no atao aminao amin'ny lahady fa isy surprise dia hoela velona anao de ho tahin'Andriamanitra trany de tany foana ny finoanao fa etony zay zanakao sy ny zavikelinao de anao zay mety rehetrarehetra ho ty anao ary anao zay mety rehetra koa zany anasoa ny mpiaramonina zay foana ny teninao zasoavy ny mpiaramonina ao anatin'izay koa dia teny moa dia ava amireninay moa faniry le teny zay hoetiko foana sy ny mpiara-miasa amiko le hoe tsy misy manany ny ampy fa samatra izay mifanampy dia kokoa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra dia kokoa manokana ho an'le ho an'ireo zay mitsapa faorina miaraka ambiko isan'andro hatrany andrefana rehetra ka hatrany atsinanana rehetra androany zao dia kokoa manokana ho an'ny mponina ambodiady rehetra mitsapa maraina anosoa ambo mandroso sy atsararay sy betafo iny fa de ho tahin'Andriamanitra re isika ary mino sy manantena fa rehefa mirahintsika dia fisankina no hery dia azontsika ny fandresena misaotra tompokolahy mankasitraka tompoko vavy de misaotra ny député tojotsika tena maranatsika azy reto andehana sary reto satria niongana ihany koa ny dababako toetsy biolojika zany ambany tetezana de tahaka zao zany hoe avy any naninany zao zany ny fiongan'ny dababako tery ambany tetezana zao hitatsika amin'ny sary zao de rakotr'olona eny ambony tetezana manodidina ny dababako raha ny fahazonany sary fa etsakilan'izay ihany koa nefa raha manongana ny dababako mipiasan'ny SMA zany miodina eraky ny tanàna de mamerina ny dababako amin'ny toerany ihany koa zany ny mpitandro ny filaminana zao hitatsika amin'ny sary zao zany ny mpitandro ny filaminana zay polisy zany reo mamerina manosika ery amin'ny vatsoa ty satria tonga de hitako le repéran'le toerana mamerina an'le dababako zany amin'ny toerany zany ohatrohatr'izay zany le ambiance eto an-tanàna aloha zany tamin'ity tapany maraina ity de zao hitatsika zao fitangoronan'ny olona zany na misy fako ara moa zany le dababako mavesatra de vitan'reto andehana tovolahy anatin'ny SMA reto zany no manao an'izay eny ara député Tojotsota ohatra mbola misy tianao resana kely isaky iankahira zany ny mponina eto Antananarivo am'izao zavo misy zao zany am'ty resaka vaky teo de fanomboana efa leo anareo ny olona ao anatin'izay ary eto amarina ko azy dia courage ho an'ny chauffeur rehetra eran'ny Madagasikara indrindra fa ry zareo mandeha taxi borosy faniry reo chauffeur zay mitondra taxi borosy zay tena hoe miantoka ny ain'ny olona mihitsy manerana ny Madagasikara fa tena potika ny lalana rehetra eto Madagasikara sahiran'ireo ika chauffeur reo miantoka iaho manaina dia courage ianao
rahalahadona sy ny maro samihafa fa dia potika ny lalana fa rehefa tonga eo tsika rehefa azotsika ny maro anisa de amboaritsika lalana rehetra eto Madagasikara anatina fotoana foy nanaovantsika zany ary tsarovy fa flora valomana tamin'ny tondra dia tady teo fa 10 000 kilometra latsaka no vitany lalana teto Madagasikara ary mbola tsy navita vitany ny betondra rehetra atram'izay ka atram'izao mirary zao tompoko eny ary de mamarana ny fandaratsika isika makasitraka iranareo zay niaraka taminay tam'ty herinandro ity makasitraka anareo hany ampitan-dranomasina ihany ko tsy mahafoy sy tsy mahasaraka aminay manaraka ny vaovao zay zarainy eto amin'ny fandaratsika akairezitsika ny mpiasan'ny SMA akairezitsika ihany ko ny vaoaka malagasy indrindra reo any Tomasina zay sahirany delestage naizanaiza misy atsika akairezina daholo de arao tsara ny raharam-pirenena satria dia miezaka mandrakariva mitondra an'izay etatsika amin'ny lafin-javatra maro ny fandarina miara-manondra mba ho betsaka ny mahalala sy mahafantatra an'izy ireny hivaly aingana zay zavatra angatahantsika zany tahaka ny resanay le zava-misy eny ampiasan'ny commune teo de misaotra ny député Todjo misaotra ny akamarehetra ny teknisianina ao ambadika ao makasitraka tompokolahy makatela tompoko vavy